may resound with God's own heart. Oh, let the ancient words enroll. Words of life, words of hope, give us strength, help us hold. Volasonao atao fantatro zao finisy toka fa fantatro fa efa taiky zany. Volasonao atao nampamon'olona renao, nampamon'olona irikiriny ary ianao. Volasonao atao zany, volasonao atao mitonga any an-danitra, volasonao ioarana ireo olona efa mivavaka hatramin'izay. Sena ny loko ny hitany mbariry, tarafiny maso andro miletiky, maeleza ianao hatraka omilo, e manjeno ny atsarany laretito, ao anatiny mafy masehony anao niarebeny voninainy. Changing me and changing you, we have come with open arms. Oh, let the ancient words enroll. Alleluia, ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany fifaliana ho andray ny miarabantsika rehetrarehetra amin'ity androany ity atao anatin'ny fotoam-bavaka en direct ny sabata miaraka amin'ny akiradio ianao ny fandarana andramoka izao ny akimedia ny mpikambana rehetra atao anatin'ny groupe izay maharesy isika rehetra ihany koa atao anatin'ny groupe afaka fiambelana isika rehetrarehetra izay mpanaraka zao fandarana zao dia faly ny fonay miarabanareo manona ny fiadanan'ny tompo aminareo tsiraray avy mitsika rehetra ny ankohonantsika izay tonga eto indray androany ety am-pandohana dia manentana antsika foana no partage satria fantatra fa any ambadibadika any dia misy olona mila vavaka any ravana malala, misy olona mila fampahirezana any, misy olona any mety tena mangetaheta mihitsy te andre tenin'Andriamanitra, te andre fampahirezana, te andre teny maro, mety any amin'ny fandrinany hôpitaly zany olo zany any amin'ny toerana maro samihafa ny trano ihany koa mety miady mangataka antsika rehetra no partage tsy ho an'ny fandarana andramoka izao, tsy tombony ho anay, tsy tombony ho an'ny akiradio, fa tombony ho an'ny olona izay mahita ty fandarana ity satria any anatina fampahirezana, anatina tenin'Andriamanitra na anaty vavaka mety isy olona ho sitrana ao anatin'izao fotoan'izao ary mangataka antsika rehetra mihitsy izay mba manaraka eto ihany ianao dia aoka tsy tazontsika ho antsika rery izao fotoam-bavaka izao fa ezantsika hanao partage arak'izay tratrantsika mba tonga ny olona ahita izao fandarana izao ahery ny isambatan'olona dia faly zay miaraka aminao eto androany ary fifalianao iray ry havana malala ty andro androany ity raha mandingitsika rehetrarehetra efa nanomboka tamin'ny maraintsika nefa niaraka teto anatin'ny commencement dia efa fiderana foana teto. Alleluia, tena hoe fibandinana an'Andriamanitra foana teto, fanaovana fitoerana ho an'Andriamanitra foana teto dia mbola tonga indray ny fotoana ohatran'izao, tonga indray tsika rehetrarehetra eto androany ary tsy mitsahatra raha tsy arivotsika vao misaraka eto ary ny antony izao zavatra izao ry havana malala tsy fandaninandro ny atongavantsika eto ary za miny famatoana mbola tonga eto androany dia natsapy ianao fa tsy lany andro ianao tamin'ny heriny, tsy lany andro ianao tamin'ny ray volana sy ny volana sy ny aman-taonany izay niarahantsika teto, tsy lany andro ianao ary tsy nitondra perta ho anao zany fa nitondra tombony ho anao, nitondra fahasoavana teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia faly zay manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra izay hiary hivavaka eto indray tsika androany. Raha mbola misy ny fotoana ry havana malala entanay foana ianareo
Ataontsika hivavaka. Ny ataontsika eto dia hivavaka. Aleloia. Ny ataontsika eto hitady an'Andriamanitra. Ny ataontsika eto hitaraina amin'Andriamanitra. Ny ataontsika eto ravana malala. Tsy hanaonao foana tsika eto. Tsy zavatra tsy teny ratsy tsika eto. Tsy hanaonao foana na nompo sampy. Fa hivavaka tsika ny ataontsika eto. Ary izay dia manentana anareo foana ny anatin'ny tokantrano any. Entany ny fianakaviana, entany ny namana, ny tapaka rehetrarehetra izay mbola afaka manana fotoana hivavahana. Fa andro farany izao. Andro farany izao. Ary matahotra foana ary ahina hoe mbola mandra-parovintsika ny afaka hifampaheny. Mandra-parovintsika ny afaka hifampivavaka ohatran'izao ry havana. Anaraka fandaharana eto ianao dia andre toriteny ianao dia andre fampahirezana ianao. Mandra-pahovy. Fa dia misy ny fotoana andaontsika hifampizara. Andaontsika hifanentana any amin'ny toerana misy antsika tsiray avy any. Fa mahasoa antsika izao fiaraha-mivavaka izao. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Matoka fa ianareo izay tonga eto androany raha hivavaka tsika dia tena ahitan'Andriamanitra ane ianareo. Hivavakantsika amin'izao fotoana izao. Hanomboka ny fotoantsika dia teny hoe Jesosy dia te-hampiandohana manatrehana ianao. Halleluia. Hivavakantsika dia misaotra an'Andriamanitra tsika. Misaotra an'Andriamanitra alohantsika satria tsy azo adinoina ry havana malala ary tsy azo tsika tao ambanin-javatra. Fa Andriamanitra dia nanao zavatra teo amin'ny fiainanao. Hatrany amin'ny isan-drata omaly ahako dia efa miteny foana ry havana malala. Aza dinoina ny fitahian'Andriamanitra anao. Aza dinoina ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Aza misy dinoina ny zava-tsoa rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Halleluia. Fa Andriamanitra nanao an'ireo. Afaka resy lahatra ve ianao androany teny hoe Jesosy tena ianao no manao an'ireo zavatra rehetra eo amin'ny fiainako. Fitaovana fotsy dia ange ianao ny hafany. Nietsika ataonao ange na ny heretinao manao an'io asanao io, ny heretinao mbola mandeha miriaria eto amin'ity izao tontolo izao ity, izao tontolo izao izay efa tena tsy misy fiainana intsony. Na mitodika ianao amin'ny akavia ny akavanana aloha sy aoriana ry havana malala, mijery ianao maneran-tany ry havana malala, dia mala mahita isan'andro tsika fa tsy misy fiainana mahafinaritra intsony eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy misy fiainana mahafinaritra intsony. Ary antsika kristiana izany dia azahoantsika tombony ry havana, satria fotoana izao vao maika hifikirantsika amin'Andriamanitra. Fotoana izao ry havana malala vao maika natona antsika n'Andriamanitra hitenenantsika manao hoe tompo tsy andrinay izy ahatonga anay any aminao. Tsy andrinay Andriamanitra izay hiavinao satria tsy mahatamana anay intsony ity izao tontolo izao ity. Izay manokana ry havana, tsy tamana eto izay, tsy tamana eto intsony izay, tsy fantatra ianao. Fa raha mbola omen'Andriamanitra fahasalamana ianao mandeha miriaria eto amin'ity izao tontolo izao ity, atao zava-dehibe aminao izany. Betsaka ny olona miady amin'ny fahafatesana amin'ity androandroany ity. Raha hitantsika ny vaovao ry havana malala, raha ny any Madagasikara fotsiny no teneny, betsaka ny olona miady amin'ny fahafatesana, betsaka ny olona tsy voaray intsony amin'ny hôpitaly, betsaka ny olona eny amoron-dalana amin'izao fotoana izao no omena sakafo ry havana malala no marana, tsy tafiditra ao anatin'ny toeram-pitsaboana intsony. Fa androany Jesosy afaka hidiran'ny olona rehetrarehetra. Jesosy afaka hidiran'ny olona rehetrarehetra izay mangetaheta. Niza tonga eto androany, niza mandra-peniko izao, afaka miditra ao amin'i Jesosy ianao. Tsy azonao atao intsony no miditra any anatin'ny toeram-pitsaboana, tsy azonao atao intsony no mitsofoka any anatin'ny hôpitaly, satria feno ny fandriana, feno tsampy ny fanafody, tsampy ny oksizena. Fa ao amin'i Jesosy ry havana malala, malalaka be ao, malalaka ao, mbola azonao hidirana tsara ao, mbola azonao atao tsara mihitsy ny mitsofoka ao androany, miazakazaka miditra ao ianao androany. Aleluia. Ary ny tena marina tsy manana afa-tsy ao sisy ianao. Tsika rehetrarehetra tsy manana afa-tsy Jesosy sisy tsika ry havana malala. Aza miteny tsony ianao hoe za mbola manana ohatr'izao aho, za mbola manana havana dokotera, za mbola manam-bola, za mbola manana fahefana. Tsisy ilana n'izany tsony izao. Fa ny ilainao androany dia Jesosy irery ihany. Jesosy ny ilainao androany, afaka mbola miditra ao ianao. Tena mbola misokatra ny farafarana ry havana malala. Ataontsika androany misaotra an'Andriamanitra hoe Tompo hiditra ao amin'ny fanatrehanao indray izay androany. Sotranao fa nomenao tombony izay Jesosy aho, nomenao tombony. Halleluia. Afaka mitonga eo amin'ny fanatrehanao Jehovah Andriamanitra. Misotranao izay tompo malala fa tsara ianao. Ndreto izay tonga eto anatrehanao Andriamanitra, tsy mba raha te-an'izao fotoam-bavaka izao izay satria maminay miaraka aminao, matsapy izay Andriamanitra. Fa efa tsy nitongotra intsony no manitsaka eto amin'ity tany ity Andriamanitra. Efa tsy nierina intsony no miasa eto amin'ity tany ity Jehovah Andriamanitra. Fa ianao mihitsy no mitondra anay amin'izao fotoana izao. Ianao mihitsy no mitondra anay amin'ny tanàna mahery Jehovah Andriamanitra. Mahatonga anay mbola afaka miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity, manepitra ity tany ity Jehovah Andriamanitra. Fa noho ny fisianao dia tsy sepitra izay fa mbola afaka miaina tsara Tompo. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra. Misaotra anao izay tsara avy izay tonga eto androany. Taontsika hisaotra an'Andriamanitra androany. Afaka sanatra mihitsy ny tananao, afaka mandoarika ianao, afaka mitsangana. Fa ny zava-dehibe dia izao, ianao tafiditra eo amin'ny fanatrehanao
fahatehan'Andriamanitra isotra an'Andriamanitra ny amin'ny zava-tsoa rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Aleloia. Sotranao zay Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra. Tonga eto izay amin'ity androany ity satria mangetaheta tompo malalo. Mety manana ny zavatra matery anay izay. Mety manana Andriamanitra ny zavatra tiana hoentiny ao anatrehanao izay. Fa androany ao ka tsy ho adinonay androany ny sotranao. Haleloia. Tsy ho adinonay androany Jehovah Andriamanitra ny iteranao. Tsy ho adinonay androany Jehovah Andriamanitra ny ankatsitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Tsy ho adinonay androany Jehovah Andriamanitra ny sotranao satria fantatray loatra Jesosy eo fa tsy ny herinay nantanjakay. O tsy ny fahaizanay Andriamanitra, tsy ny fahalalànay Andriamanitra. O Jesosy tsy ny hatanoranay Andriamanitra. Tsy izany Jesosy fa ny fahasoavanao ny velomanay. Misaotra mitera mankalaza anao zay androany. Manome voninahitra ny anaranao. Ankehitriny raha tonga eto izay rehetrarehetra Jehovah Andriamanitra amin'ity androany ity. Fantatrao ny ao anatin'ny fonay Andriamanitra. Fantatrao izay mety vesatra. Fantatrao izay mety alahelo. Fantatrao Andriamanitra izay mety fanahina sy tebiteby ety anatinay. Fantatrao ihany koa izay mety mba fanirinay Jehovah Andriamanitra. Hitanao avokoa izany. Fa ny zava-dehibe aminay androany Andriamanitra. Izay tonga eo anilanao Jesosy. Izay tonga eo akaikinao. Aleluia. Izay mitoetra eo anilanao Jehovah Andriamanitra. Fa izany ihany fiatanao nay Jesosy. Midera mankalaza misaotra manome voninahitra anao izay amin'ny fotoana androany ity. Aleluia. Mbola afaka manandratra ny anaranao Jesosy. Tatsika androany tena lavitra anao tompo. Feno ihany. Tsy mety aminao tsy mety aminao tsona lavitra Andriamanitra iavana manahy. Tatsika anatona Andriamanitra amin'izao fotoana. Ka tsy eo ianao. Hiatreny foana ngeza Jesosy. Ka tsy atao milako ianao. Aleluia. Mitoetra manilanao zay. Izy tanan'Andriamanitra mihitsy mikasika anao. Izy tanan'Andriamanitra ibatanao. Eo anilan'Andriamanitra. Eo akaiky Jesosy tsara indrindra. Aleluia. Nalavitra anao Jesosy. Manjaka foana ny tahotra. Ka tsy eo ianao Jesosy eo. Hiatreny foana. Amen. Tompo aleo kiany toetra. Tsy safidy toetra manila Jesosy avana malala. Eo nananao fiainana. Aleluia. Tsaroko faliny fo. Tsika rehetra. Efa miaraka aminao. Mahefa nanomanjo Jesosy. Tsy mamanarana ianao. Nadianana sarotra tahaka zay Jesosy. Kazamanarana ianao tompo malalo. Kazafotsitra ny tananay Andriamanitra. Tsy misy tsara toaka ny eo anilanao. Tsy tsara loatra Jesosy. Zany hoe akaikinao. Sotsy manam-paharo. Sotsy manam-paharo. Ary fiainam-baovao. Tsy amoizako anao. Raha izao tontolo izao. Aliko ihany toetra. Hitoetra eo anilanao. Jesosy nandeha mandalo ady aza ny firenena. Kazahola ohatry ny hoe anao fifaliana foana ihany Jesosy. Tompo toananao. Fa tsy mamalary anao. Nanaty ary sarotra. Aliko ihany toetra. Hitoetra eo anilanao. Faliny fo rehefa miaraka aminao. Mailany manjo tompo toananao. Fa tsy mamalary anao. Nanaty ary sarotra. Aliko ihany toetra. Hitoetra eo anilanao. Aleluia.
toetra eo anilanao aliko ihany toetra eo anilanao. Ena Jesosy malala magaga Andriamanitra fa tena marina tokony tsy hanam-pifaliana intsony zay zao Jesosy. Mararo ny fonay, malahelo ny fonay. Mijery manodidina anay zay Andriamanitra dia tokony tsy hanam-piadana an'izany intsony. Fa ny magaga anay Andriamanitra ohatra mbola mifaly ihany zay. Ohatra mbola misy fitsarana zany ihany any anatinay ihany Jesosy io. Satria ianao no mametraka an'izany. Tsy tanan'olombelona no mametraka an'izany ao am-ponay fa tananao. Aleluia. Ao aminao ihany misy fitsarana tompo. Zay Jesosy mivavaka. Raha misy olona mandray an'izao fandaharana izao Jesosy mety miady amin'ny aretina sy ny fahafatesana mihitsy izany olo izany. Ka sy olo fony Andriamanitra. Atao fantany. Fa hatramin'ny ora faranao. Mbola azonao atao manatsotra aminanao. Hatramin'ny farany ianao. Mbola afaka mandefa ina raha imonjy ianao dia teny manao emgina mitsara. Aleluia. Atao fantatra izany olo izany Jesosy. Fa tia azy ianao. Tia azy ianao. Ary tsy mahafinaritra anao no mahita azy mijaly soro miady amin'ny aretina. Fa tena marina. Ny ahatonga azy hibebaka ny mahafaly anao. Ny ahatonga azy hiatoraka aminao no tadiavinao. Aleluia. Ataovy mahay manatona anao zay Jesosy ao anatin'ny olana. Ataovy mahay manatona anao zay Jesosy ao anatin'ny isany fotifotim-piainana. Ataovy mahay manatona anao zay Jesosy any. Foto mafilotra Jesosy tani utatana entikiu te animai te anjedikai timisi fesarani diti sanadu ti aiuta. Quei famiglia uvaki va bene
Cimetière, Fanyana Amuja, Fizonia Lili, Oh, Jesus Milana Wani Yahweh, Ampita Chazi, Tuluritana no Fabia Janao, Denina Tumba, Luanda Segura. Jesosy ankany amin'iza moa zay Jehovah Andriamanitra. Ilay Jesosy rehefa tonga amin'ny fotoana tahaka izao dia mahatsiaro anao fantatra ihany hoe ao aminao ny famonjena. Fantatra ihany hoe ohatran'ny nisy efa nampanantena anay izany fa hamonjy anay. Tadidinay ihany hoe misy lehilahy anankiray efa miteny taminay manao hoe aza matahotra. Amen. Fa rehefa tonga amin'ny fotoana ohatr'izao zay Jesosy, eo izao efa tena mahatsiaro. Indraindray misy fanenenana any anatina ihany. Indraindray Andriamanitra misy fanenenana tonga any anatina ihany. Jesosy eo ary tena zava-doza. Indraindray izao dia tara loatra ny fanenenana. Indraindray tara loatra Jesosy. Elanay enona efa afaka mamonjy anay ianao. Efa fantatra avokoa ny zavatra nataonao. Hainay tsenjero ny fahagagana nataonao. Fa ohatrany tsy nirara inay. Navelanay nandalo fotsiny teo amin'ny sofinay ireny. Tenenina ihany indraindray fa ohatrany tsy mety tena matoky izay. Jesosy malala. Raha misy olona mandray an'ity fandaharana ity androany, dia fantatra fa te-hiteny amin'izany olona izany ianao fa tsy mbola tara loatra raha androany izao dia izao izy nibebaka Jesosy. Tsy mbola tara loatra raha izao dia izao. Alleluia. Amen Tompo. Andriamanitra tsy mandatsy ianao. Ianao rehefa miteny Jesosy, fa izay rehetra manatona anao tsy mba ho lavinao. Nizaniza tonga manatona anao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Zavatra azonay antoka. Halleluia. Tenao tsy andahanay Jesosy. Na olona efa reraka, na olona efa tena ao anatin'ny fahasemporana mihitsy Jesosy no manatona anao eto androany.
Tandaza ny olona izany ianao. Amen Tompo. Misaotra Jesosy. Misaotra betsaka. Amen. Misaotra betsaka Jesosy. Raha-tsy-mba misy zava-mahavo zay vao manaraka mitsito rehefa ianao tsy mba nanidry fo ny fitiavana tena midra fo Manindra fo ianao. Hatramin'ny ora farany manindra fo ianao. Halleluja. raha ny analana zay vita tety zao sy anao layondrinane zao rehetriza le azo atao toko zao rehetriza tsy de maso tsy de maso Fizalina Jesosy ravina malala ny teny hoe vita. Vita ny azy. Vita ny sacrifice nataony. Fa ny fitondrana-bavaka anao mbola tsy vita ry havana. Mbola tsy vita. Mbola tsy tapitra. Raha sitrapon'Andriamanitra efa tapitra io. Fa za ry havana mino. Fa Jesosy mihitsy miteny hoe za mbola vonin'Andriamanitra ivavaka ho an'ireo olona ireo. Kalohandriamanitra tahaka ny tenena tamin'ilay aviavy efa saika andeha hikapa ilay tompony fa ny mpikarakara an'ilay aviavy ny teny manao hoe andraso kely. Halleluja. Mbola ho karakaraiko, mbola ho asiako zezika, mbola ho tondrako ndrao mba hamoy ihany. Ry havana malala
indro efa eo amin'ny hazo ny famaky. Indro efa mbi eo amin'ny hazo ny famaky amin'izao tsika miteny zao. Ny hazo rehetra mamovo ratsy dia ho kapaina. Tsy fantatra izao ny toerana misy ianao. Aiza ny côté ianao? Raha sanatry tonga ny fotoana ialanao eto amin'ity tany ity. Aiza ny côté ianao? Ianao ve ilay ho kapaina? Dia ho ariana, dia ho dorana. Sa ianao ilay ho kapaina, ho tsinjaina, dia ho tomina anaty tsopitra ry havana malala. Za andro anteteny aminao aho. Manao antsoavo ny fandarana andramika izao ry malagasy. Manao antsoavo. Fibebahana ny fanafodinao. Fibebahana ny fanafodinao ry havana. Tsy misy zavatra hafa eto. Afaka ataonao ny fanafody rehetrarehetra izay fantatrao. Fa zay tsy manana. Zay tsy manana omenanao zay. Afa-tsy Jesosy ry havana malala. Fibebahana no angatan'Andriamanitra aminao. Totsika anatina an'Andriamanitra ry havana. Misy olona ry havana malala efa tena ao anatina fahoriana lalina. Fa mbola tsy mety manaiky ny antson'Andriamanitra foana. Tsy haiko hoe mandra-pahoviana vao hietry eo anatria an'Andriamanitra ry havana malala. Fa sao dia efa fotoana zao ry havana. Sao dia efa lera zao ry havana. Halleluja. Andao tsika hibebaka. Andao tsika hanatona. Andao tsika hitady ry havana. Fa zay rehetra mitady dia hita. Zay rehetra mandondona dia ho voana. Halleluja. City.
Tsy vitany dokotera tsona, tsy vitany olombelona tsony io, fa vitan'Andriamanitra io. Tena vitan'Andriamanitra io. Aleloia. Za androandro avana malala mba maniry aho hoe raha misy olona eny amin'ireny tsy voaray eny amin'ny hôpitaly reny mba miconnecte amin'izao fotoan'izao, tena angatahako amin'ny Andriamanitra ry avana malala. Handre an'ity fandahara ity. Betsaka ny olona tia nentinam-bavaka tamin'ny herinandro ry havana. Betsaka ny nentinam-bavaka teto tamin'ny herinandro. Fa sitrana. Aleloia. Ny sasany efa lasa nanomboka ny asa. Ny sasany mbola tokony ho tazomina telo herinandro teny amin'ny hôpitaly fa nentinam-bavaka tonga dia sitrana dia nody. Ry havana malala. Be dia be ny valim-bavaka voaray teto tamin'andro. Rehefa nentinam-bavaka teto. Tamin'ny larobitsika dia ny vavaka ho an'ny marary. Habetsaka ny olona sitrana izay rehetra nentinam-bavaka teto sitrana avokoa. Aleloia. Ry havana. Mba maniry andro mba misy olona sendra mba maheno ty mpandarana ity. Eny amin'ny tokotanin'ny CTC, eny Mahamasina, eny amin'ny village voara, eny amin'ny fianana rehetrarehetra, eny am-pitsaboana maro samihafa eny. Tsy voaray any anatina hôpitaly intsony feno mifandriana dia eny an-tokotany no mifamahana sakafo sy mikopakopaka sisy. Maniry amin'izao fotoan'izao. Raha misy olona eny mba maheno. Raha misy olona eny afaka ny hanongiran-tsofa. Fa arak'ilay hira teo manao hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ambara ry havana. Ao ambadika io zavatra mitranga io. Zahako ry havana malala. Tena maniry mba ho afahan'Andriamanitra ny malagasy. Maniry mba hitsahatra amin'izay ny aretina. Aleluia. Matokian'Andriamanitra. Matokian'Andriamanitra fahain'Andriamanitra. Aleluia. Tsika hiteny andrano. Aleluia. Ndao tsika hiteny andrano Jesosy amin'ny momba anay ianao.
Hanasitrananao any Andriamanitra ary tany malalako. Hanasitrananao any Jesosy sy Madagasikara malalako. Alleluia. Hanasitrananao any Andriamanitra ary Malagasy. Amen. Ndao tsika toky an'Andriamanitra riavana. Okizay ny tontolo. Okizay ny kitalatala rehetrarehetra riavana malala. Tsy efa ampy ve zay e? Tsy efa reraka ve tsika riavana? Okizay mivavaka matimaty. Mivavaka androany dia rapitsy manota. Okizay riavana malala ny fanaovana kitotoa ny aram-panahy. Okizay andao tsika hitodika amin'Andriamanitra. Efa izany foana nataontsika hatramin'izay fa tsy nahavonjy antsika. Ny fivavahana matimaty sy masirasira nataontsika hatramin'izay tsy nahavonjy antsika nge riavana e. Ankehitriny tonga ihany ny fandringanana. Nefa sika malagasy to kristiana to tsy kristiana. Riavana malala. Miteny mafy antsika Andriamanitra ao anatin'izao arety mandringana izao. Miteny mafy Andriamanitra. Amin'ny feo mahery mitenena an'Andriamanitra antsika. Riavana malala. Ndao tsika hiverina riavana. Ho anao izay tonga eto androany. Halleluia. Ndao tsika hanankina ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Ndao tsika hiteny Jesosy io. Tsy fantatry ny olona androany hoe mety hisafidy ny hiverina aminao ve? Fa ianao izay tonga eto kosa androany. Tian'Andriamanitra ianao hiverina amin'ny tanteraka. Tian'Andriamanitra ianao hiverina amin'ny tanteraka riavana. Tian'Andriamanitra ianao. Halleluia. Amen. Jesosy. Hindro apetraka aminao.
tsisy miafina aminao rehetrarehetra io tany malagasy ve Jesosy miariary eo anatrianao avokoa re Jesosy any taona ny fahasoavanao tsika rehetra ila mampefarazo fiainan'izao ny olona manana n'Andriamanitra ihany afaka iteny afaka ireare halleluja fa tsy leviny eto amin'ity tany fandalovana ity tsotratra ny fahafatesana faharoa hoy ny tenin'Andriamanitra halleluja ataovy ny sitrapon'Andriamanitra revana andaotsika hanangona renany an-danitra fefa kely sisy ty fiainany ty ravana malala andaotsika hanao azakazaka faraparany fa za andro tsy foana ny fikelezanao ay tsisy nady kilazaka horaraka tany fa toy izy ny azakazaka ravana malala halleluja navalombavaka ny mbola andrasanao dia aza matavatra ianao fa tsy maintsy ho avy ny fotoana mbola marivavaka anao Andriamanitra Tentaritra zinao tumpo de andrasako foana na de tsy mamontsy nazany avy de mbola matoky anao ao na to tsy mety avako zay rehetra tao de mino fa mahay anao na tampinavako ny laraka re de mino fa mbola misy lalana misokatra hoay manana finoana ravana malala na de nitariditra zinao miandry an'Andriamanitra tsika finoana sy faharetana halleluja na de tsy mamontsy nazany avy de mbola matoky anao ao na to tsy mety avako zay rehetra tao de mino fa mahay anao na tampinavako ny laraka re de mino fa mbola misy lalana misokatra hoay tsy overy maina tombo ny ranomasy
tanani fifarinao ay yahitany famonjenao Hallelujah. tsy obe tombo miano masokolatsaka miloakone kokany vavaka Efa ianako karantsika tamin'Andriamanitra. Tsisy verapaiky fa matahotra ianao. Raha no fitaovana ny lalàna. Hallelujah. Mifantsika amin'izany fotoana izany. Hallelujah. Tsy misy pijerao manitsapako ny tompoany amanitra mitsinjo sy midera raha ny fitiriray tao mahantra fandariko ny marakarena inoko faninay Andriamanitra indray andro any otonalanatra Hallelujah. Amen. Izy ilay tononkira hoe mijery aho tao mahantra fa mifanahiko manan-karena. Hallelujah. Tsika ingeravana ohatra mahantra e. Ahoana ozy izy Jesosy sambatra ny olo fa izy no ampifaliana. Hallelujah. Ohatra ny olo foana fijery antsika hatramin'izay hoe tsy mba manao ny fanaon'ny olona dia tandrina didin'Andriamanitra dia ohatra ny tsy mba afaka ny falotry ny olona. Betsaka ny zavatra tsy afaka natao. Fehatra amin'ny sakafo hohanina, ny lamba tafiana. Ory angentsika rehavana. Dia tena izany tokoa ny fijerin'ny olona antsika. Indry mipalahelo raha zareo reo fa ho avy ny fotoana rehavana. Ary izao dia efa fotoana. Tsika izao efa mijinja sika rehavana. Sambatra ny olo fa izy no ampifaliana. Manomboka miditra ao anatin'ny fifaliana tsika io raha tsy fantatrao. Ary raha te hiaraka aminay ianao da ho aingana miazakaza aingana rehavana fa mbola tsy tara raha androany. Hallelujah. Ataontsika ifampitatana e. Ataontsika ho any an-danitra e. Hallelujah. Azontsika atao tsara ny tongady. Atolotra amin'ilay zandriaina ty izy ty tsika rehetrarehetra tamin'izay maharesy indrindra. Hallelujah. Ireo vovonjy akanjo fotsy marobe Hallelujah. Isy faoriambe ny miloko sy ala amin'ny fifaliambe.
Zainares Leticia Vela Mialamai Andai ni Sajubuni Chini Fiainana Amen. Natsasasya. Iramizai Hazakime. Tuizundi. Izay mo sulatang Buti Sainama. Yanaksike. Hallelujah. Ratan Sulutapita. Sutapane. Wanataksika na malalala. Jetsisa. Hallelujah. Yanagisik Iray tansunutavi Tuntambabagan mo Wanandang isasam Ratsabatan Kristi. Ratsambatan ni Kristi Sa sasupulong kasi ng sampari. Chawang ibukin siya'y nanda Bumusaw, narakisik, inaitan, sunod tatin, kung balakan mo. Wanandang siya isaw, siyaw. Bumusaw, narakisik, inaitan, sunod tatin, kung balakan mo. Desa Santo na babakatin, kabab, anak tama lalaksan, sutik penetrado sa siyaw. Hallelujah. Oh, Jesus, so. Amen. Hallelujah. Teaka mafy mihitsy triavana malala. Hainao voavonjy ianao. Tanambavaka isanandro sanandro ianao. Hallelujah. Voavonjy ianao. Voavonjysika. Raha mitohy ka mahatratra ny hazakazaka. Raha mahavita hatramin'ny farany Hallelujah. Tadidio tsara fa le ira teo dia miteny hoe izay maharesy. Hallelujah. Tsy ny olona rehetrarehetra. Betsaka ny zavatra resena eto amin'izao tontolo izao ity ry havana. Betsaka. Ary mbola ao anatin'ny ady foana tsika hatramin'izao. Mbola ao anatin'ny ady foana tsika mandram-pialantsika eto. Fa zao zavatra mahafinaritra. Raha mandresy ianao, raha mandresy tsika, dia tehirizinao antsika satroboninahitra ny fahamarinana. Loatra antsika ty raha mahafinaritra be ty sady ivavahantsika ho an'ny malagasy izy ty. Ho anao idirantsika ihany koa.
ao anatin'ny fiderana. Halleluia. Tsika ty raha mahafinaritra be ty efa ela izy ty fa anao ka tsika androany. Halleluia. Ratsika ravaka Andriamanitra izanakulumena simadagararu ramakavela atana kapulu atana parati tukatamar eni karamunda kisimarat marat bila panas sana haleluya doktuta marare sana kata sana tidak mampu. Oh, ada Yesus kajana nasitana nasitana panas kudi tidak leca yang lagi kamu karena besar besar ada tiap saya cara panas pertama kepada pada kali kata doa padaku panai saya itu sana biar Yesus lalu saya kajana nasitana haleluya. Zara Jesus kandana nasitana mshirene kandana nasitana para Kavamul Ayat nam tiki Taranapsi Lulmu Kamjatan Stuk Alam pulti dalam pununam stuk Jaluna Acane pesan Acane peguna Aret na bawansa Rema aret na masumapana Tiku fulumena Kapakala Sket lebe Sanchas kanura Tiki samrewale Dokuzao Marate sosial Saya kata na sana Jika kami Afida sosial Kajana nasita leo Shaitane kalaku Yale tumajiga le Hale tunantiki Sisanaka Sipapapa nama kapatiki Haita faisa na Afida sosial Aretnatiki Cerita Nafana Cuma pandama kapadinana Manjalatani Bangalo Fanifu Fanai Sisaya Umay Tafusana Opia Jesus Malala Kusano Fanyana Nasitana Jesus Malala Kusano Fanyana Nasitana Jesus Malala Kusano Fanyana Haleluya. Otrany tsy vita tsy nanao an'iny ndriavana satria fotoana iranandrenireny zao marary ny tanitsika. Marary zao tontolo zao. Marary ny ara-panahy marary avokoa. Marary ny fanahy, marary ny fo. Marary ny zavatra rehetrarehetra. Androany mba afaka nantenavana malala hidina tokoa ane Jesus dia nasitra zany finoantsika tsika mbola mivavy mba natena Jesus hidintsika. Halleluja. Mba Jesus hidintsika. Halleluja.
masika dia tsy tsara ny arian'i Jesosy. Ireharehantsika ny anaran'i Jesosy. Tsy izao ihany, tsy hoe rehefa nisy aretina ihany tsika. Vao mirehareny amin'ny anaran'i Jesosy ry havana fefatrambo izay nisy ity fandarana ity. Dia mireharehany teto foana ny anaran'i Jesosy izany. Raha fidarana vitsivitsitsika, lasa tapatapaka ve? Lasa tapatapaka tamin'ilay hira teo no lasa tapatapaka. Manahoana izao ny fahaizanareo amin'izao amin'ny teny izao? Mbola tapatapaka ve? Hanao fidarana vitsivitsy tsika. Tapatapaka be. Palahelo izany a. Izao amin'ny teny izao ny tapatapaka. Manahoana izao izy izao? Efa mazavazava. Eny ary. Efa elaela ny tapatapaka hony a. Elana tsiny fa dia tena mampalahelo moa ny fifandraisantsika. Matetika tapatapaka foana. Hanao hira fiderantsika. Vitsivitsy dia haleluia. Fiderantsika ihany koa amin'ny toriteny a. Haleluia. Haleluia.
Alléluia, alléluia. De tratran'Andriamanitra tsika amin'ny fotoana mbola afahantsika miona indray androany a, de miarabantsika tsirairay avy a zay tratrantsika eto androany a. Falibe indray mahita anareo eto, ry ranabavy Marie Gilda, ary Marie-Jo, Angela Io, Rodine Marie, isika rehetrarehetra izay tratrantsika eto indray a amin'ity androany ity a, miaraka aminay a ao anatin'izao fandarana izao, anatin'izao sabata mahafinaritra izao. De faly mahita anao verinaina soamatsara tahin'Andriamanitra. Mety nisy tapatapaka tokoa tao anatin'ny fiderana teo a, fa ny iraritsika da anatin'ny toroteny mba tsy ho tapatapaka ihany koa, mba hihaino tsara ny avatra isika rehetrarehetra. Tahitompo Rasoary Malala, Rasoloary Malala, Beky Rolande, isika rehetrarehetra mpiadana tompony eo amintsika de mahereza. Ary eto de tsy maintsy tonga foana amin'ny fotoana hoe miarabantsika rehetrarehetra, ary mampahery zay rehetra mety hoe manana ny havana na moy havana amin'izao fotoana izao a. Mampahery ihany koa zay mety ao anatiny ana, fa mbola sahanay mpitoro filazantsara no miteny a, fa sitrany vavaka io. Ary za manokana moa ry havana malala tao anatin'ny fotoam-bavaka de tsy famahinana zay ny zavatra tonga, ary fantatro hoe Andriamanitra nampatonga ny totamiko mandalo ato anatin'ny saiko, tsy mety miala ato anatin'ny saiko, ary angatahako amin'Andriamanitra mba ho tanteraka io, petrakintsika amin'Andriamanitra zany. Fa mila vavaka antsika malagasy. Mety miteny ngamba ny olona hoe efa mivavaka foana hatramin'izay nefa tratran'izao, de misy ny atao hoe mivavaka de misy koa ny atao hoe mivavaka. De tena na de fatarana kavovidy aza ny zanak'Israely mbola tratran'ny loza ihany, fa mbola tonga teo tena vavaka sy ny verina tamin'Andriamanitra. De zany no ilayntsika. Matoky sy mihina fa afaka amin'Andriamanitra fahafahana manatantera zay famanginana nataony androany zay a. Projet moa izy io a, momba an'izao a asan'Andriamanitra izao, ka de aperakitsika amin'Andriamanitra zany. Miarabantsika rehetrarehetra, mino fa nahery ianao tanatin'ny fotoam-bavaka, mino fa nahery ianao tanatin'ireny hira fiankofana sy hira fiderana ireny a, de isaorantsika mampionina itorantsika tao anatin'izany, isaorantsika koa Andriamanitra. Eny ten'Andriamanitra tsika saingy mialohan'izay de hivavaka aloha tsika ho an'ny ten'Andriamanitra. De mangatà mihitsy ianao androany hoe Jesosy a, aza veranao mandalo fotsiny eto a, aza mandalo fotsiny fa mitoery eto amiko, ametrao tsangam-bato atao anatin'ny foko, ametrao tsangam-bato Jesosy a, ametrao tsangam-bato Jesosy a, ka ny teny zay toriana androany de ametraka zavatra azo tsapahitanana eo amin'ny fiainako. Azonao atao mihitsy mangataka an'izany ry havana malala, tsy haiko toriteny firy zay renao any a, angataka mihitsika androany hoe Jesosy a, ny teny rehetra zay ho afafy androany de araka ny toritentsika amaly a, tena hoe amoavy zato eny anatin'ny fonao, ary tondra vokatra azo tsapahitanana eo amin'ny fiainatsika. Misaotra betsaka Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao a. Androany Jesosy de ametraka izao fotoana izao eto am-pelatananao zay. Misaotra anao tamin'ny fotoana zay vita, ary isaorana ianao ihany koa Jesosy a, na tonga ray ny fotoana amin'ity androany ity, ahafahanay Jesosy a ametraka izao fotoana izao am-pelatananao a, de ny tenin'Andriamanitra zany. Zay Jesosy mangataka aminao hoe vangio ny mpanomponao tsirairay avy, vangio ny tsirairay avy mba samy andray ny tandrify azy amin'ity androany ity Jesosy. Aza velanao izy tsy ho diso anjara Jesosy a, fa omeo anjara tsara, da ataovy maniry eny anatiny ny teninao, amokatra avy zato eny,
misaotra Jesosy. Androany Jesosy angatahako mihitsy ny teninao ho sorana ho teny voaositra ka isaky ny fehezany teny ray dia ho sabatra aloha lay litsatoka anatin'ny foniny olona tsirairay avy ary teny andalo fotsiny fa teny anasitrana teny ampiorina teny ampahery ary teny ampitraka. Misaotra Jesosy misaotra fa za matoky a Jesosy fa ianao ombanay ianao hitatanay devoly sy Satana kosa sy ny asany dia afatotro amin'ny rano afaka anelelina izao fotoana izao na amin'ny lafinina connexion tsy azon'ny devoly kitiana na ny eto aminay na ny any amin'ny olona tsirairay avy. Ny olona tokony eny tsy azon'ny devoly angelenina tsy azon'ny devoly angalanina fotoanan'ny olona androany fa tsy maintsy mihaino tenin'Andriamanitra tsy maintsy atsanga ny tenin'Andriamanitra ny fiainan'ireo olona ireo. Misaotra Tompo voninahitra dia ho anao efa hatramin'izay dia ho mandrakizay. Halleluja amen. Zao tatsika tira mahafinaritra be ty meloha lidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Za tena matoky ary avana any aminao fa tsy hamelina rery anao zany Andriamanitra. Raha misy olona mandalo azy amin'izao fotoana izao tsy rery ianao fa miara mandeha amin'Andriamanitra ianao. Mahay reza samita in'Andriamanitra. Halleluja. Eo ary tsika rehetrarehetra hitsakytsika ao anatin'izany iry zany teny hoe za Jesosy za matoky anao. Halleluja. Miady rery venao eto amin'ity fiainana tsy mba manaka ny tenay iatsapazana mamakivaky lonsa fiainana samy miteny soia Halleluja. Amakivaky ny fiainana soiano fiainatsika fa tanan'Andriamanitra. Etsika rehetra samy anana-tanana tentene za matoky anao Jesosy. Halleluja. Tsy fotoana famelan'Andriamanitra irery anao zao. Io fa misakafo anao sanine raha misy miady amen. Olifaly ahy satria manoatra ny mpanesa manana ny Andriamanitra tokoky io. Halleluja za matoky. Manoatra non fanesa manana anao sotra Tompo. Samy mahery ohatrany zany ny fijery anao amin'izao fotoana izao ohatrany hoe olon-dresy zany ianao tsy ryavana malala laotsika iny Andriamanitra tsy somanary atsika zany anjara lovanao ane izy. Halleluja. Efa aza matahotra fanarenao hotahina Andriamanitra sosany ianao mbola mety fiainana mahafinaritra ianao. Halleluja. Misaotra Andriamanitra fantatro fa tsy manary ahy ianao anjara lovako sika boka manandova tsara tsika rehetra samy miteny hoe za matoky. Halleluja. Salinao Jesosy io fa hitako misy sakamona reny fanahiko fa tsy manary ahy ianao.
Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Fa le amin'izany izy zany a, anisany raha mahafinaritra sy mampahery antsika zany izy zany a. Ary tsika androany dia fampahery. Alléluia. Ary tsy maintsy fampahery tsika. Tena mampalahelo ny zavatra mitranga. Rehefa mijery tsika ny zavatra mitranga any Madagasikara, mijery amin'ny Facebook ianao a. Tamin'ny maraina zao nahita hoe mahita tomobile be dia be a tonga any amin'ny hôpitaly. Dia misy olona efa mitety hôpitaly maromaro. Dia tsy voaray atsy a, dia tsy voaray ary a, dia mandeha ary a, maty any zay maty. Tsy maharaka ny ambulance. Ary zavatra tena saritako androany le havana malala. Dia taka mahita hitanao le horonan-tsary Titanic iny. Hitanao le horonan-tsary Titanic iny dia zao ny zavatra nitranga. Rehefa hanomboka ho rendrika io sambo io. Dia mpanan-karena daholo moa ny ankabetsahan'ny olona tonga tao dia nisy lehilahy mpanan-karena anankiray a. Hividy plasy, hividy toerana amin'ilay canot de sauvetage iny. Ilay famonjena, ilay laka kely ihany. Fa rehefa mafy ny tokoa, natsipon'ilay kapiteny sambo a, le vola, le officier, hoe tsisy ilako an'ity tsony, ho faty ato daholo tsika. Tsy vitany kolokolo tsony. Tsy vitany hoe za mahafantatra olona zay. Dia mahita an'ilay olona ianao a, dia misy olona mahantra. Tamin'ny heritaontsika nahita misy olona marary a. Dia inona zavatra mitranga? Entina tamin'ny sarety. Tadinareo nisy olona marary dia nentina tamin'ny sarety tao be felan-tanana. Dia nalahelo daholo tsika maninona kosa le olona nitsangarana nentina amin'ny sarety ohatr'izao. Fa ny sary hita indray amin'izao tsy sarety tsony a, fa 4x4 tsara tarehy, fiarakodia tsara tarehy no milahatra makany amin'ny hôpitaly. Zany hoe zao tsy aretin'ny sarangan'olona tsony ty, fa aretin'ny sanababem-bahoaka. Ary ny tena zavatra mampirikoditra dia zao, na dia misy aza ny vola, ny amin'ny tsy misy vola hoe fa mampirikoditra foana. Reny nge ravana za tena teneniko anao fa reny ny sary hitantsika ho an'izay misy afaka mamesa. Fa any amin'ny tanàna tsy hita maso, any amin'ny tanàna tsy takatry ny maso any nge ravana, mety betsaka ny olona maty any. Fa reny aloha no hita, nefa reny aza mampirikoditra atsika. Dia mampandiny tena ry havana malala. Fa mitovy na mahantra na manan-karena, samy tsy voaray ao amin'ny hôpitaly. Tamin'ny herin'ny androany nisy olona namanay nody mandry. Olona manana ny maha izy azy a. Fa mahavariana fa tao amin'ny hôpitaly farak'izay tsotra indrindra ao Madagasikara ny nody mandry. Dia mamperitreritra hoe nga tsisy fahafahana nandeha nakandreny klinika mihaja ampy fitaovana sy tena hoe lafo vidy reny. Manana ny fahefana amin'izany izy. Fa ny olana efa feno zany. Dia zao tsy akifidy tsony hôpitaly aiza, tsy tiako ananana, tsy tiako ananana, tsy tiako ananana, fa zay alehanao sisa. Ary ny tena zavatra tena vao me mampirikoditra dia zao. Tsy hoe zay tafiditra ao amin'ny hôpitaly dia velona. Fa misy ny miditra, fa misy ny mivoaka. Omaly tena lasa ny saiko nahita hoe misy olona miteny, 2 zay ny lasa, 5 zay ny lasa. Voaka ny hôpitaly, voaka. Ry havana malala. Zao ny fotoana ahafahako mitory aminao. Fa Jesosy sisa ny vahaolana. Jesosy sisa ny vahaolana ry havana malala. Hoy izany hoe efa teo foana Jesosy hatramin'izay. Ka Andriamanitra nge ravana efa teo foana koa hatramin'izay e. Hoy izany za efa mivavaka foana hatramin'izay. Fa ny zanak'Israely koa mivavaka foana hatramin'izay. Fa nisy ny fotoana. Ary ao ambadika izao zavatra iainantsika izao a, dia mazava amintsika fa misy teti-dratsin'ilay ratsy dia ny hamongotra ny ankabetsahan'ny olombelona eto an-tany. Satria mefeno ny planeta dia ho ahena anisan'ny olona. Fantatritsika izany. Fa ao anatin'izany koa, hitanao misy Andriamanitra hoe tsy mihetsika. Ny fisehoan'ny fahatezeran'Andriamanitra ry havana malala
dia na Andriamanitra tonga miaraka amin'ny sambatra na Andriamanitra mamela ny tanany tsy hetsika, tsy aro, tsy anohana. Ary za mahita ry havana malala amin'izao fotoana izao, tena mahita fahatezitr'Andriamanitra. Tena misy fahatezeran'Andriamanitra ao ambadika zao zavatra rehetrarehetra fandringanana izay mitrano zao. Na programany izy, fantatra fa programany devoly. Fa inona mahatonga an'Andriamanitra tsy mihetsika? Satria any ny anehoan'Andriamanitra ny fahatezerany dia tsy mihetsika Andriamanitra. Andriamanitra tsy miaro isan'andro ry havana malala. Fa entin'Andriamanitra anehoana ny fahatezerany dia asorony fotsiny ny tanana miaro. Ka za andro any teteny amintsika rehetrarehetra manao hoe fibebahana ny fanafodiny io. Fibebahana sy fiverenana amin'Andriamanitra tena marina. Ozy ianao efa mibebaka, dia mety mbola tsy tena nibebaka zany ianao. Ny atao hoe mibebaka dia mibebaka, mifona, dia tsy mamerina intsony. Mampalahelo ihany nge ry havana indraindray mahita hoe tsika zao tamin'ny larobitsika nitondram-bavaka. Ary voninahitra n'Andriamanitra fa misy olona tena maro be ny vijona vavolombelona voarainay. Fa zay moa tsy dia fombanay le manao hoe capture d'écran dia atao publiena amin'ny olona dia hoe reto valim-bavaka. Valim-bavaka zany na isan'andro eto amin'izao fandaharan'izao efa iainana. Ohatry ny vary hohanina isan'andro. Ary ny anay Jesosy tsy mila atao publicité fa malaza ho azy io. Alléluia. Dia maka-toa rehefa avy mibebaka ozy anabavy Lovely. Ny hôpitaly any amin'ny anabavy milana matahotra andray marary. Zao ry havana malala, fibebahana ny fanafodiny io. Fibebahana sy fiverenana amin'Andriamanitra. Za zany tena manao antsoava amintsika malagasy. Fiverenana amin'Andriamanitra. Mety manasitrana ny fanafody isan-karazany. Isaoran'Andriamanitra raha mahasitrana anao fanafody izay hohaninao. Fa mbola Andriamanitra miasa ao anatin'izany. Mbola tanan'Andriamanitra mitana ny fofinaina ao ambavorotsika. Fa fibebahana sy fiverenana amin'Andriamanitra. Zao ry havana malala, misy fotoana Andriamanitra tezitra. Tao asaidena Andriamanitra tezitra. Adama, aiza ianao? Inona nataony Adama? Niery, niafina an'Andriamanitra. Ka na iafinaiza hitan'Andriamanitra. Nisy fotoana ry havana malala, nanao ny tsy nety ny zanak'Israely. Misy fotoana i Saoly mpanjaka nanao tsy nety teo anatrehan'Andriamanitra. Dia niafina tao ambadiky Samuely izy. Dia niafina tao ambadiky ny fanatitrodorana izy. Fa nisy fotoana ry havana malala, Davida mpanjaka nanao tsy nety. Ary vita mpanjaka tena ny teny nanao hoe tena diso ateo anatrehanao Andriamanitra. Nanao tsy nety Jodasy. Fa ny zavatra natao dia nanalavitra an' Jesosy. Niafina ny tavan'i Jesosy. Fa nanao tsy nety i Petera, mbola samy fampijery maso tamin'i Jesosy. Ary tomany mafy teny an-dalana. Ny ataonao raha sendra fahatezeran'Andriamanitra ianao, tsy ny mitsoka an'Andriamanitra. Fa ny voame manantona azy ny ataonao. Ny fitsoahanao an'Andriamanitra, ny fanalaviranao an'Andriamanitra ry havana, dia voame manalavitra azy aminao. Fa Andriamanitra tezitra io raha atoninao, izay ny mahasamihafa. Ary mahafa ny Andriamanitra toriko aminao, Andriamanitra mpanindra fo. Ka natezitra azy izy, fenao manantona azy amin'ny fibebahana ry havana malala, tsy hoe voame izy tezitra, fa voame izy milefitra ny ao anatin'ny fony. Ko ry havana malala, ny fiverenanao amin'Andriamanitra ny zava-dehibe amin'io. Dao hibebaka isika. Dao hibebaka isika. Halleluia. Ho tahin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra. Dao anatina an'Andriamanitra. Ny fanalavirana an'Andriamanitra nitondra ny Jodasy namono tena. Fa ny fanakekezana ny mbola fahasahiana ny fampijery tamin'i Jesosy. Ry havana. Mbola fahasahiana ny resaka tamin'i Jesosy tsy niresaka moa zany fa i Petera mantsy rehefa naneny fanotelony ny akoho. Dia nandà fanotelony
dia nisy fotoana tao anatin'ny sekondra vitsivitsy mbola mifampijery izy Jesosy. Hitanao le Jesosy mifampijery tamin'iny a tsy hoe Jesosy hikapoka anazy fa Jesosy nampatsiahy hoe Petera io le teneniko taminao a tsy anino intelo kory ny akoho dia andaha intelo ianao. Petera le teny hoe na anaraka hatramin'ny aiko azy dia nijereny Jesosy. Petera koa na dia menatra azy sa nijereny Jesosy izy fa le fijereny le fiatrehany any masony Jesosy fa tsy niondrika ry havana. Nitondra inona izy? Nitondra inona? Nitondra fanatonany amin'Andriamanitra, fiverenany amin'Andriamanitra. Kory malagasy malala ny foko ndao tsy kibebaka eo ambony fandrinany hôpitaly ianao amin'izao fotoana izao angamba na mety ao an-trano efa kopakopanana ianao angamba ry havana malala. Alleluia, alleluia. Ohatry maty kely ny fotoanatsika zay mety kopakopahana ohatran'le olona zay ianao a, kopakopahana amin'ny baoritra sisa septra tsisy oxygène fa kopakopahana amin'ny tapaka baoritra fa tsy maninona na sanatry mbola amin'izany ary ianao. Fa raha ao anatin'izany ianao taka an'le lehilahy anankiray antsika mavaka tamin'ny Larobia tsy septra intsony izy zao. Maro ny olona naray fanasitranana tamin'ny Larobia tao anaty vavaka fanafahana. Ko za miteny anareo ny fanafody tsy mety lany daty ary mandaitra foana ary misy naiza naiza fa tsy tediavinao ary tsy miakatra ny vidiny. Misy fanafody vidinao 7 arivo androany a lasa 7 arivo sy ray alina iny arivo. Fa ny vavaka tsy miova ny vidiny ary ny fitediavana azy dia tsotra ihany fotoritory tsy mangorakoraka. Dia manana lohalika ianao, manana tanana ianao dia ndao tsy kivavaka. Na eo ambony fandriana eo ary ianao seposepotr'indry mibeba dia teneno lay formule ny teneniko anao tamin'ny fakomaly hoe Jesosy a ny androko sisa rehetra raha velleto a dia amipoko anao. Fa tsy maty zany ianao, tena tsy maty zany ianao. Ary za manana faniriana anankiray tiako atao fa mbola tsy teneniko anareo aloha fangatahako amin'i Jesosy mba ho tanterahany zany. Mba te hitondra anjara biriky tsika amin'izao andro mahory a izao. Tsy angalantsika tambiny a, tsy angalantsika nininona fa nisitraka amin'izany raha tanteraka zany dia ho averisika ho an'i Jesosy. Alleluia. Fa manana anjara tsika. Maki ten'Andriamanitra antsika ry havany satria misy fotoana manasiva an'Andriamanitra. Manasiva an'Andriamanitra. Tsy zanak'Israely dia be dia be fa Andriamanitra te hisivana, te hanavaka. Ao ny boky Zakaria 3:13 dia vakiko aminao kely andininy 7 hatramin'ny 9. Boky Zakaria 3:13 dia andininy 7 hatramin'ny 9 vakiko aminaran'i Jesosy. Ny soramary dia ny hanadiovana n'Israely sy ny hovonainy any am-parany, ny hanadiovana. Fa eto Andriamanitra tsy resaka fanadiovana tsotsotra fa fanadiovana miankina amanaina, miatra amanaina. Ao an-danitra ry havana malala tsy azo idiran'ny olona tsy madio. Malahelo milaza amintsika mety manao ambany zavatra an'izany any an-danitra zany fa ny miditra ao an-danitra ao tsy idiran'ny olona tsy madio ao. Lainga lira teny frantsay iny hoe ho any an-danitra daholo, ho any am-paradisa daholo tsika rehetrarehetra. Lainga iny. Fitaky ny devoly zany hoe tsika rehetrarehetra ireo sady fokasikara azy reo hoe on ira tous au paradis. Hainao zany izy zany sady misotro toaka. Lainga ny devoly zany. Raha hoany daholo tsika rehetra tsy ilainy zao fandarana zao. Tsisy ilana mpitoroteny raha hoany daholo, tsisy ilana fivavahana akory. Tsisy ilana an'izany. Fa tsy ny rehetrarehetra ny makany ary tsy mora ny makany fa nefa veriko azo atao tsara ny makany. Tsy ilana diplôma, tsy milana hery, tsy ilana nininina afa-tsy ny etaetanao ty andeha ho any. Ny hanadiovana an'Israely sy ny vonainy any am-parany. Andininy 7 mifaza ry sabatra hanadio amin'ny alalan'ny sabatra Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny sabatra mifaza ry sabatra
misy sabatra zany matory ary eo anilan'Andriamanitra misy sabatra. Io sabatra io mipetraka eo io matory io, misy fotoana io matory. Tsika rehetra mety ohatr'izany daholo. Manana fitaovana tsika mipetraka fotsiny eo, tsy ariana akory fa misy fotoana ilana an'io. Zao manana boty be zay. Boty be tsy lahitra na ninninina zany, na fotaka tonga tratraiza tsy maninina. Rehefa makany anaty ala tsy olana mihitsy. Tsy mety tratra fantsika tsiro sy io ao anaty garage koa io boty io. Tsy ariana. Voavidina ary ny tena marina. Fa tsy anaovako isan'andro. Ngamba indray mandeha indroy zay nanaovako. Fa misy ilako an'io. Rehefa andeha zavatra tena ho any anaty tendrombohitra anaty ala any anaty any atiako io. Amin'ny andro ririnina koa raha teo ndraindray ririnina. Eo amin'Andriamanitra misy fitaovana anankiray dia mipetraka eo io, matory eo io. Rehefa mifankatia amin'ny zanak'Israely, rehefa mety ny ataon'ny zanak'Israely dia matory eo io. Tsy miasa io. Fa io sabatra. Fa misy fotoana io asian'Andriamanitra fo. Rehefa manao tsy mety ny zanak'Israely, izy Andriamanitra fo azy ary sabatra. Dia mifono sabatra. Dia mifono sabatra dia zao. Amelo ny mpiandroko sy ny lehilahy namako ho Jehovah tompony maro. Mahavariny zany masino mpiandro dia hiahaka ny ondry. Ary amelona ny tanako amin'ny madinika. Mahavariny ty teny ty ohatra mandalo fotsiny eo amintsika io fa tokony ampisaina be io teny io rehefa. Le sabatra asian'Andriamanitra amin'ny fo tsy amelo fahavalo. Tsy amelo fahavalo. Fa amelo ny mpiandriny sy ny lehilahy namany zany hoe olona teo amin'Andriamanitra ihany. Andriamanitra koa tsy hoe mamono namana. Fa olona nofidiny, olona mpanompony, olona miara-dalana taminy, saingy. Matoy zavatra diovina dia maloto izy zay. Ka ny soramandry ny anadiovana ny Israely. Zany hoe misy loto mila diovina ao. Ary Andriamanitra rehefa anadio dia tena manadio. Ary ny tian'Andriamanitra diovina dia ao aminy ihany. Ohatrany ianao nge rehefa ao an-tranonao manadio trano, tsy manadio tranon'olona ianao fa manadio ny tranonao ihany. Dia ny zavatra arianao reo le zavatra loto rehetra arianao, zavatra teo aminao ihany reo. Zavatra nilainao. Za zao ohatra manana botay tavoangin-drano dia miasa amiko satria mbola misy rano. Fa zavatra nahiko ihany io no aringako. Ariko any anaty poubelle rehefa avy eo satria tsisy ilako azy intsony. Ny zavatra rehetra loto mivoaka avy tato amiko rehefa anadio, rehefa manao menazy dia zavatra nitondra soa tamiko daholo, zavatra teo amiko daholo. Nividy essuie-tout, nividy mosoara, novidiana volo, fa novidiana nampiasaina dia ho ariana rehefa tsisy ilana azy intsony. Ry havana, ny zavatra ho diovin'Andriamanitra eto tsy any amin'ny jentilisa. Tsy any. Tsy olan'Andriamanitra ny any. Fa ny olan'Andriamanitra dia ny ao anatiny any. Ozy izy hoe Andriamanitra, mpiandrin'Andriamanitra, lehilahy naman'Andriamanitra ve dia hamoaza ny sabatra. Ty laloko ty ve dia ho ariko. Ariko ty. Rehefa laniny ao anatiny, tsisy ilako azy intsony. Misy fitaovana simba tsy mandeha intsony dia atao inonao ary io ariana. Rehefa anao fanadiovana, zavatra ao aminao ihany no ngotana. Indraindray ary décoration ao an-tranonao mihitsy ny angotanao. Efa tsy midécoré intsony, efa lany, efa tsy mitondra fifaliana ho anao intsony. Ny ao ihany ange no ngotanao e. Tsy any an-tranon'olona. Dieu zao anabavy Sandrine vao avy nanao tri mihitsy izy. Ka satria tsisy ilana azy intsony. Ozy Marie Justine hoe ny ankoina no mila fanadiovana sy fanamboara ao ihany. Fa Andriamanitra sazy ny asiany fo.
ny mahavariny ny soramandry tsy hoe ny famonoana fa ny fanadiovana. Nefa rehefa miteny ale fanadiovana izy ry havana malala de sabatra ary ny mpiandriny sy ny namany lehilahy namany no asiny am'izany. Andriamanitra tsy mamely namana fa ny namana tsy ahitan'Andriamanitra tombony itsony de dioviny de manao menazy Andriamanitra. Ary za te teny aminao fa tsy mora zany Andriamanitra manao menazy zany. Mino fa raha manao menazy tsika raka izy tsy angoninao ny vovoka, angoninao ny loto angoninao ny zavatra tsy ilaina de ataonao eo ampovoan-trano de jerenao isan'andro. Fa inona ataonao? Rofina de atao izy poubelle anaty poubelle. Za koa nefa mino. Alleluia. Ta tompona bavy Perline raha zafindrandry zay vao hitanao de sady arabaiko moro Sandrine Erika sy Marie Justine sy Maman Valentine sy Rebecca Rolande ta iny tompo. Alleluia. Mino koa nefa ry havana malala fa raha anadio tsano ianao, raha andamana ao tokantranonao ianao ka zavatra hitanao mihitsy hoe mbola mety tsy ho arinao tsy amazo anao sabatra satria mety, satria tsy loto, satria mbola mitondra fahasoavana. Ry havana malala, isika mpanompon'Andriamanitra mila mitondra fahasoavana ao an'Andriamanitra. Misy zavatra endasan'Andriamanitra amitsika de ny mitondra ny fanahan'olona, de ny mitandrina ny ondry, ikarakara ny madinika. Fa mahavariny eto de zao ny tenen'Andriamanitra, amelo ny mpiandriko sy ny lehilahy namako, asio ny mpiandry de hiaka ny ondry. Zany hoe iza zany le mpiandry ondry nanokafan'Andriamanitra sabatra. De jerenao nge misy andraikitra raisin'Andriamanitra eto. Mpiandry asio ny mpiandry de hiaka ny ondry ozy izy ary amerina ny tanako amin'ny madinika. Zany hoe verenan'Andriamanitra raisina tanana. Tamin'ny voalohany ry havana ny zanak'Israely tsy nanana mpanjaka fa ny zanak'Israely de Andriamanitra ny mpanjakany, de Andriamanitra no mitondra azy, de Andriamanitra no miteny aminy, de Andriamanitra no mikarakara, de Andriamanitra no manitsy azy, Andriamanitra no nanao lalàna ho azy. Fa nidongy mpanjaka ny zanak'Israely rehefa tenen'Andriamanitra hoe fa maninona nareo mila mpanjaka e, za nge tokony ampy anareo e, tokony mila hoe mpanjaka ihany zay hitarika anay. Fa avy nge ravana misy mpanjaka ny zanak'Israely nanaonao foana e. Ay tsy nasony vahoaka ny fananana mpanjaka ry havana, fa vao hoe mpanjaka nitondra ny olona nanompo sampy, vao hoe mpanjaka nitondra ny olona naniratsiran'Andriamanitra, vao hoe mpanjaka nitondra ny fon'ny olona niala tamin'Andriamanitra. Ozy Andriamanitra aloha raisiko an-tanana indray, aloha averiko indray, zahako indray andray an-tanana ny madinika. Mila mitandrina tsika. Indrindra amin'izao andro farany zao ry havana malala. Raha nanapa-kevitra ny hanompo an'Andriamanitra ianao de ataovy ny zavatra zay asiana ataony ianao. Manana anjara asa ianao, mpiandro ny anaranao, mpiandro ondry, pasteur. Manana didy sy andraikitra ngeza be ianao. De niandry ny olona, hiandry ny fanahin'ny olona, hanitsy ny olona, hampahery ny olona, hitaridalana ny olona. De atao zany tsisy loan'Andriamanitra ianao. Amin'izany fotoana zany vitanao ny asanao de tsisy antony anoloan'Andriamanitra anao. Hitady olona ohatranao indray aza ho ataony. Amen. Fa teto ry havana malala de tonga ny fotoana tsy maintsy hanadiovan'Andriamanitra satria misy loto ao. Ianao nga tsy manasa vilia madio ianao tsy manasa akanjo madio ianao mety mba plaisir anareo raha bavy de ao tokantranonao no manadio nefa trano tsy maloto fa Andriamanitra tsy manadio nefa madio. Fa Andriamanitra mamory sabatra ho an'ny maloto ry havana malala ary sabatra anadiovan'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra andiny favalo, ary amin'ny tany rehetra hoy Jehova ny andro tokony de haringana ho faty ao.
fa le pahateny kosa avelo ao kosa ny andro tokony andro tokony zany a ny trois quarts tanao ohatrany le tsika le vona fafomaly fomaly tsika ny tolony momba ny voafafy de lio andro tokony io a saika izy rehetrarehetra fa sofa nisy ny apahatelony azavady 2 tiers moa zany ny tiako lazay fa tsy un quart tsy 3 quarts 2 tiers zany hoe le andro tokony io a mihoatra ny atsasany ary efa saika nahazo azy rehetra fa sofa nisy ny apahatelony azonao zay a zay ny andro tokony roa apahatelony zany ny andro tokony fa zao rehefa Andriamanitra manadio mahavarina fa ny ro tokony tena tonga de lasa daholo naloto daholo ny ro andro tokony ary matetika mihitsy Andriamanitra mipiara-miasa aminy ny maloto ny betsaka noho ny nadio ny manao ny sitrapo ny vitsy noho ny tsy manao ny maniratsina betsaka lavitra noho mba makato zany foana nefa mahazatra an'Andriamanitra vonan'Andriamanitra ry havana malala tsy mba hoe ny kely no naringana tsy mba hoe ny kely no naloto fa ny betsaka ny andro tokony to de maty tonga ny fanadiovana le kale sabatra nirana sabatra mahafantatra ny tokony ataony sabatra mahafantatra ny tokony ataony sabatra tsy ampianarina ry havana malala sabatra tsy ampianarina fa nasiana ny fo fantany ny ataony fantany ny alehany fa nahavarina ny asa le sabatra tonga de ny andro tokony za mivavaka ho atsika rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra mba tsy ho tafiditra am'izany andro tokony zany Jesosy angery havana nanao fanoharany fa misy aviavy anankiray eo ampovoan'ny tanimboloko izay efa tena nendrasana vokatra nandritra ny 3 taona tsy nisy ary rehefa le aviavy a no tsy misy vokatra mihitsy de mitondra tsy fahavokarana manimba ny tany troany daholo fotsiny zavatra tsara eo am'le tany a ka ny any voaloboka aza tsy ahazo tsirony am'le tany de ozy izy ny tompona tanimboloko kapao io iany eo fa ozy izy le lehilahy anankiray mpikarakara ny tanimboloko aza kapaina aloha ataovy fotsiny ny famaky zany hoe misy famaky ihany koa matory eo amin'ny fotoka io aviavy io ary famaky io a ho amin'ny fotoana moazana an'io hoe aiza mifaza am'izay ianao fa mbola tsy namoy ihany izy tamin'ity taona ity ry havana so ihany le mpikarakara tanimboloko fa miteny hoe meo fotoana meo taona ray ahako hikarakarako azy asiko zezika ho tondratondrahako ataoko ny hevitra rehetra mba hamoazany fazakapaina izy za mindro halleloia fa am'izao fotoana zao misy olona mpitondra fivavahana pastera mpanompon'Andriamanitra elan'Andriamanitra nenina tsy mpanompon'Andriamanitra pastera sy ny sisany fa na enao io azy mila mamoy ianao nge miainao anatin'ny tanimboloboko ry havana ianao nge miaina ny fitahin'Andriamanitra ndrifotra iainanao io avy amin'Andriamanitra io masoandro miposaka aminao io avy amin'Andriamanitra io aina vaovao iainanao io isan'andro san'andro avy amin'Andriamanitra io miaina ny tanimboloboko ianao makatsirony eo amin'ny tanimboloboko ianao miaina ny fitahin'Andriamanitra ianao fa ianao tsy mety mamoa mihitsiny tsy mety mamoa any ka misy sabatra misy famaky efa matory eo amin'ny fotony eo zavatra anao nefa raha ny eo aviavy tsy mamoa io na io mamoa esorina ny famaky de karakaraina am'izay vao me tsara noho ny teo aloha na io tsy mamoa de ny famaky raha teo efa velona efa vonona ry havana malala za ro any teteny aminao fa nahavarina ohatran'ilay famafazana maly de mbola nanino mbola maty antoka ray Andriamanitra ny andro tokony tonga de maty Andriamanitra ke tsy te hamono hoe fa le sabatra efa nofoazana de nandringana zay rehetra maloto ny maloto ny jerena eo tsy nivelanao ihany fa io sabatra nofoazan'Andriamanitra io de sabatra mafantatra fanahy io ry havana malala mafantatra ny anatin'ny fo ary mpamantatra ny anatin'ny fo ka reo andro tokony reo tsisy ninona azondreo nandangana mianjaanja teo anatrehan'Andriamanitra io tsy niteny tsony no miasa eo hoe za nginana ohatra hoe za namoaka demonita amin'ny anarosy izy tsy rendry
tsy zany tsony ny miasa fa nijerena teny aminao de fantatra ny mombanao, inona ny nataonao, taizany nalehanao. Mialatsiny aminao tonga de ny andro tokony na Andriamanitra aza tena hitako mihitsy eto de zany asany tanako ringana satria naninona, satria tsy namoa, ringana satria tsy satria naninona, satria tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy nanao zay nasian'Andriamanitra ataony. Ianao nge ry havana malala ny fahaizanao mitoro teny io tsy avy aminao io fa avy amin'Andriamanitra. Io tolo-tsaina men'Andriamanitra aminao io hery sy tanjaka sy fitaovana eo am-pelatananao no men'Andriamanitra io. Tian'Andriamanitra ho ampiasainao azy. Tsy mihafahafa Andriamanitra amin'ny tany fiainanao satria ho an'ny fanjakany ny zavatra ny andrahany ianao. Saingy indrisy ny andro tokony tsy nisy fahadiovana tsony ary tonga de zay maty ringana ny andro tokony. Ry havana malala, moa heverina fa olona tsy mivavaka daholo re maty reny. Misy olona tena tsy mivavaka mihitsy ary de misy olona tena mivavaka maty n'ilay aretina. De mahavarina nefa tsy mivavaka moa iny atao ahoana? Fa za ry havana malala ohatrany te hidongy amin'Andriamanitra zangy Andriamanitra mivavaka de ho fatony ve za Andriamanitra nefa za mivavaka aminao isan'andro, za zanakao, za eo ambany elatrao, za mitoky aminao, voaviana ny nandray ny rany Jesosy zanakao maty teo ambony hazo fijaliana tao anaty pasika Jesosy. Ny rany Jesosy nge ry havana afaka miaro anao ny rany Jesosy afaka miaro anao naiza misy anao. Hitanao reny infirmier miasa anaty hôpitaly reny tokony olona mpivavaka daholo reny. Za sahako miteny anao, za na miditra toerana anankiray tsy manao masika, tsy manao ninina ako, fa toerana ray feno aretina, fa za tena teneniko anao, za tsy mitratra an'izany ary raha mandona ny vatako zany tsy manitra ny aiko. Tena teneniko anao zany, mbola rehareako mandrakizay zany. Sarobidy sy mahery nge ry havana ny rahan'i Jesosy niraisitsika teo ambony hazo fijaliana. Nikapoka intsivy amin'ny telopolo natao tamin'i Jesosy nge ry havana ka andraisantsika mandraky tiany androany mandra-pahafatitsika. Fanasitranany fiarovany fa teto sambatra ny voaka ary ny andro tokony tonga de maty. Tokony hamperitreritra atsika zany. Tokony hamperitreritra atsika zany. Fa manina ny andro tokony ka ny andro tokony naloto, ny sabatra mahay manisa mahay mahita ary ny sabatra tsy mijery ny hetsika ataonao fa inana ny anatin'ny fonao. Reo andro tokony reo ry havana misy mpiandry am'ireo, asio ny mpiandry de hiahaka n'ondry. Mpiandriko zany hoe olona nosoran'Andriamanitra. Mampieritreritra zany fa za mitodika manokana ho antsika rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Andao tsika ry havana tena hitododo tanteraka amin'ny asan'Andriamanitra zay nanirahana atsika. De nitondra ny ondrin'Andriamanitra ao ambalan'Andriamanitra. Mahavarina za rehefa tonga ty toriteny ty de zao ny ao an-tsaiko hoe Jesosy sanatria ve de misy olona namadika ny fahamarinana, namily ny ondrinao hiala tamin'ny fahamarinana ka hitondra ny ondrinao any amin'ny lalan'olombelona de any amin'ny lalana mamitaka feno fitaka. Mampatahotra ny mahavazany olona zany. Matahotra ary ten'Andriamanitra tsy tongatonga foana. Ampitandrematsika sy amperitreritra atsika zany fa zao ny tena zavatra andilfa valo. Ary amin'ny tandretra ho Jehovah de ny andro tokony de aringana ho faty ao. Fa ny apahatelo sisa kosa avelao. Misy apahatelo zany tafajanona. Afaka miarabatena angamba ny apahatelony indreto zay fa tafajanona. Saingy zao reo apahatelony reo
ary hoentiko miditra amin'ny afo iapatelony ary arendriky toy ny fandrendrika volafotsy izy izahako toetra toy ny toetra ny volamena izy. Mbola misy examen indray ravana ho an'le ray apatelo ny tapajanona. Lalana ny makany an-danitra mila voazahatoetra ianao. Ianao zakivy raha mandalondalo fizahatoetra matetitetika ianao indrindra am'izao andro farany zao. Fa fitiavan'Andriamanitra anao zany. Tsy fampahoriananao io, tsy fampijaliananao io. Fa zavatra tena tian'Andriamanitra ho alaina toky ry havana malala manahoana ianao io. No manino anao ny lanitra, masiny zany lanitra zany. Manahoana ianao andingana an'izany. Ny ampidirana ty afo io tsy vonoana tsony. Le terona janona teo tsy vonoana tsony. Ny famonoana efa taria amin'ny voalohany ry havana malala. Le andro tokony tany amin'ny voalohany. Tany namono ny sabatra. Fa vita ny anjaran'ny sabatra. Vita ny anjaran'ny sabatra, mipetraka ny sabatra. Andriamanitra am'izay ny asa. Naninona? Nitondra andreo raha-pahatelondreo. Nitondra. Zany hoe mitondra zany ny atanany ianao. Fa ianao eo atanany io de maninona ozy izy? Entiny miditra amin'ny afo. Mety mandalo ady mamay ianao. Fotoana mihitsy eo mila hijoroanao. Fotoana mihitsy eo mila hijoroanao. Miarabany tenanao de misoran'Andriamanitra raha isan'ireo ray apatelo ny tafajanony ianao. Tsy vitan'Andriamanitra mamelanao fotsiny am'izao. Fa tsy maintsy hoentiny ianao. Rehefa hoentiny ianao de entiny miditra amin'ny afo. Ary rehefa entiny miditra amin'ny afo ianao de arendriny toy ny fandrendrika volafotsy. Izahako toera toy ny fizahatoetra volamena. Ny volamena sy ny volafotsy rehefa dorana de misy an'le ohatry ny zavatra maro reny miala. De misaraka mihitsy ny lalan'le izy. De miavaka mihitsy lasa ohatry ny bolibolina kely miala le loto. De bolibolina kely mitambatra le volamena. Ny rano. Rehefa mamay. Tsy fihinana amin'ny salo io. Tsy famonoana. Fanadiovana. Misy fotoantsika ravana. Misy fotoantsika. Ianao manao ny marina, manao ny mety, fa misy ady lalovanao. Iny ady iny de fantaro. Zareo mandalo ady de zao fotsiny. Zareo mandalo ady de zao ny ady to de fantany apetraka voalohany. Nanao ny nety asa nanao ny tsy nety. Vao mandalo ady tonga de mandiny tena aloha inona nisy tsy nety Andriamanitra. So de nisy zavatra tsy nety nataoko tao aloha tao. Tena mandiny tena ampahafantaro Andriamanitra misy zavatra tokony hibebahana. Avy moa rehefa vita zay de zao matoky fotsiny ahako. Hoe ty zavatra lalovako ty fanadiovana ty fa tsy famonoana. Ary ny olona diovina ry havana malala de olona efa mivonimbonina hoentina ny amin'ilay toerana madio. De tsy tokony hampatahotra anao. Tsy tokony hakivy anao. Mety mandalo ady ianao am'izao fotoana zao, tady dio ry havana, fa ny olona fahafatesana mihitsy any amin'ny hopitaly fa ny anao ady. Tsy ady io. Fa fanadiovana. Fisedrana. Matoa sedrana ny volamena de mafantatra fa volamena. Fa tsisy olona mpivarotra volamena isedra vy. Satria efa fantany raha teo fa vy. Andriamanitra raha izaho toetranao de matoky anao raha teo izy ao anatin'izany. Zany tsy tokony hiverena an-dalana, tsy tokony hakivy raha mandalo fizahan-toetra ianao. Fa tao fantatr'Andriamanitra fa matoky azy ianao ary azo ny atokisany ianao. Efa tapitra. Ry havana malala, efa tapitra aho ny asan'ny sabatra efa tapitra tany amin'ny andro tokony. Efa tapitra tany amin'ny andro tokony. Am'izao fotoana zao mbola afaka mangataka Andriamanitra aza vela ao anatin'ny andro tokony aho. Fa mibebaka aminao Andriamanitra. Ianareo rehetra zay menao darany ty am'izao ka marary mafy. Mibeba farak'izay aingana. De mitenena hoe tompo aza vela ao amin'ny andro tokony ahako. Fa hiverina aminao aho. Halleloja. Fa zay ray apatelony eo am'izay. Zao fotsiny atao vaotsainao. Ny ten'Andriamanitra de mitendry. Hoentiko. Zany hoe hoentiko zany za raha hitondra
hitondra n'ity zavatra ty za hoe hoetiko hiditsatsy anatin'ny efitrano ila de miaraka amiko za no mitondra azy. Alleloia. Tsy hoe alefako any fa isadraka sy mesaka sy Abednego ry havana nentin' Jesosy niditra ato anaty laforo. Rehefa hoe entina za mitondra an'ity de ampelantanako ity. Raha ity toera ty zavatra ty hiditra ato anatin'ny efitra anankiray, za koa zany miditra ao amin'ny efitra anankiray. Ka ty zavatra ty tsy matahotra ny ovely fa eo atanako izy. Alleloia. Le ray apatelondreo ry havana malala ny afo mety misy fa tsy azo adonono eo ampelantanan'Andriamanitra ianao. Ny ady lalovanao fa aza dionao fa eo ampelantanan'Andriamanitra ny fiainanao. Ataovy zay atonganao eo ampelantanan'Andriamanitra. Fa rehefa entiny ianao tsy olana tsony ry havana fa niditra atao anatin'izany laforo mirehatra hafa izy telo lahy fa tsy naninona kay le izy satria manino nentin' Jesosy tao. Amen. Halleluja. Ary nahazo tombontsoa ngeza be eto ray apatelondreto. Ny tombontsoa azondreo de zao: hoetiko amin'niditra amin'ny afo ny apatelony de arendriko amin'ny fandrendrika volafotsy izy ary izahako toetra volamena izy. Ao am'izay iantso sy ny anarako izy ary izaho maly azy. Izaho anao hoe oloko izy ary izy anao hoe Jehovah no Andriamanitro. Hitanao le efa eo ampelantanana reo ray apatelondreo ao anatin'io afo miantsoantso ihany. Andriamanitro mafy, Andriamanitro vonjeo e. No zay Andriamanitra anahako ianao any. Ay ianao isy marombaka anao ampelantanako efa niantso ny anaranao ay ianao. Alleluia. Possible ny andanatsika anaty afo fa miaraka amin'Andriamanitra ampelantanan'Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra. Tsy arian'Andriamanitra. Misy fotoana nidirantsika anaty afo anadiovana ny ratsy rehetrarehetra, anadiovana ny loto. Fa ianao tsy mivoaka volamena ianao mivoaka avy eo. Alleluia. Tsy maintsy hivoaka volamena ianao. Ko mahereza. Samita in'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mila olona madio. Andriamanitra mila olona voazatoetra. Volamena voazatoetra. Alleluia. Ary zao andro iainantsika zao ry havana malala de misahiran'Andriamanitra manadio atsika. Aiza moa ny alehantsika ry havana malala raha tratra ao anaty fahalotontsika raha Jesosy ho avy zao. Am'izany fotoana zany vao iantsoantso ny olona: Diovy Andriamanitra, inona ny sitraponao tsy mbola vitako hoe mifonarana izy tsy tetika efa tsy zany tsony. Ny amin'ny fotoana ny fampakarana de tsy fotoana fibebahana tsony. Zao ianao no mibebaka raha te hibebaka. Zao ianao no mibebaka raha ilaina ny mibebaka. Misaoran'Andriamanitra mbola misy fofona mahavelona ianao afaky ny bebaka ry havana malala. Amen. Amen. Za ty teny aminao androany akaiky ny farany ty zao tontolo zao ty. Nahoana mora mba diovontsika. Nitoerana hidirantsika nge ravana ka masina soe ary fampetipetenina tsy miditra any. De aleo diovina teniny eto. To zay tonga ny fotoana eo anao vangatake fangaza tsy nidiovinao Andriamanitra. Zay Andriamanitra ianao nge nidiovina tamin'ireny. Ianao nge nidiovina tamin'ireny fa tsy nety. Niverin-dalana nge ianao rehefa nandalo fanadiovana. Nananatra anao fihinana nataonao nitsoka anange ianao e. Ankehitriny tonga eto tsy miditra eto zay tsy madio. Alao tefena teny mbola kely reo. Alao tefena teny mbola tia ny hazo mahitsy be iny aty ambany iny de fa ahitsy. Ahitsy amin'ny gainina iny hazo vao maniry iny, ahitsy amina hazo mahitsy. De izy ohatra voafefea mety aleny hitanao hazo voa amboleny reny ianao de tsy avela maniry fotsiny fa misy hazo mijoro akaiky de fatorana amin'iny izy. De izy hoe voafe be mihitsy le hazo. Fa ho hitanao fa rehefa lehibe iny hazo iny mijoro tsara iny. Halleluja. Tsy manao ohatry zao iny, tsy manao ohatry zao fa mbola kely iny de fa nifehezina. Noratsanana, namboarana, nisairanana.
misy fotoantsika mametsenandreo inona ihany ary ty ataonao Andriamanitra nefa Andriamanitra raha misahirana manitsy atsika ary avana isan'andro ary raha olona manao tsy mety nefa tsy ahitsin'Andriamanitra mieritrerety ianao hoe ianao mihitsy misy zavatra tsy nety nataonao fa milamina be foana ny fiainanao mieritrerety ianao so efa nilan'Andriamanitra andraikitra ny fanitsinanao so ke ravana marary misy zavatra tsy maintsy atrehantsika atao rina kirato matitoko efatra amby roapolo matitoko efatra amby roapolo vakitsika ny tapany faharoatsika vakitsika ny matitoko efatra amby roapolo ka ny andininy fa 5 amby folo nge vakitsika hoy ny ten'Andriamanitra vakiko ny andininy fa matitoko efatra amby roapolo andininy fa 5 amby folo hatramin'ny fa 2 amby roapolo amen tena mariny zany tsy tongatonga fotsiny amintsika zao toriteny zao vakiko aminaran'i Jesosy koa raha hitanareo mitsangana eo am'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazana ny Daniela mpaminany aoka isaina zay olona mamaky an'izany tsika zany mila misaina tsara tsika mamaky ten'Andriamanitra satria misy zavatra miafina ao ambadiky zany de aoka izay olona any Jodia andositra ho any tendrombohitra ary izay ho any tapotrano aoka tsy hidinaka ny lambany aoka tsy hidina ao antranony ary izay any atsa aoka tsy hiverinaka ny lambany andiny fa 9 ary loza zay be voka sy ny mampinono am'ireo andro reo fa mivavaha ianareo mba tsy ho am'ririnina na amy sabata no andosiranareo fa am'izany andro any de isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toy izany hatry zay ny androany zao tontolo zao ko mandraka kehitriny sady tsisy intsony andiny fa 20 ary raha tsy efa nafoezina zany andro zany de tsy nisy nofo azo novojena fa noho ny olom-boafidy de ho afoezina izany andro izany alleloia amen anao tsika isotra an'Andriamanitra isotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny teny farany io fa misy zavatra ho afoezin'Andriamanitra noho ny olom-boafidiny iza ny olom-boafidiny za tenao isika reo tian'Andriamanitra isika reo manaikiran'Andriamanitra voafidiny misy zavatra zany ho afoezina satria ny antony zavatra mafy io jeratara ny zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy ohatry zany ro zavana za tenteneko anao tsy fantatro misy pesta tamin'ny taona 1901 ngamba nisy zay de nisy ina moa tamin'ny 1910 ngamba izy zay dana Madagasikara koa nisy aretina be mbola tsy velona tam'zany fa za zany raha hoe mbola misy ray aman-dreny mbola mety misy hoe tsisy tsony zany hoe ray aman-dreny velona tamin'ny 1910 mahita an'izany hoe manahoana ny fiainana tam'zany fa za rehefa mahita zao fa mafy zao fiainana iainantsika zao mafy taro mbola tsy hitan'izany hoe mivoaka ianao de tsy maintsy manao masika mivoaka ianao de faty olona de ohatrany hoe raha mahita olona ianao zany zao marary de ohatrany ahitenany olona hoe sitrana soa ohatrany tsy mampiza antsoa ohatrany hoe ho faty ny olona iny mafy zao ravana malala za zany teteny amintsika androany fa za manokana de mino an'ity zavatra ty za zany mino fa ny génération atsika zao zao tsika reto no ahita an'ireo zavatra voasoratra hoe tena mino an'izany ny olona niona tamin'ny taona 1970 tsy mbola miaina an'io ny olona niaina tamin'ny 1960 tsy mbola miaina tsy afaka hita mihitsy zao zany fotoana zany satria maninona mbola betsaka ny zavatra tsy tanteraka fa za kosa mahita efa mba niejery tantara ihany tsika hatramin'izay nisy amin'ny peste nisy ny choléra fa tsy fantatra aloha raha ohatry zao mihitsy hoe tena akoatra ny maty any atokantrano ny hôpitaly tsy fitsomby tamin'ny sabata tamin'ny heriny olona 3 ny olona akaiky tsy hoe akaiky be anay maty tamin'ny herinandro iny tsy nisy andro anankiray tena tsy nisy andro anankiray ka tsy nahitako olona maty olona fantatro na farafara tsy nihavan'ny olona fantatro tamin'ny herinandro tsy nisy hatramin'ny androany omaly ndisy nisy mpanakanto omaly fantatro nodimandry fa mafy zao fa zao zay le fahoriana za afaka miteny fa tsy mbola nisy ohatry zao
raha nihitany masoko aloha tsy haiko nareo efa lehibe reo fa za aloha mbola tsy nahita e hoe ao anatin'ny adiny roa olona sepotra ao anatin'ny adiny roa adiny telo maty tsy mbola nahitan'izany arevana hoe misy olona terina any amin'ny hôpitaly de fa tomany ny fianakaviana ohatra ny atao veloma hiditra ao de tsy voaka antsony za aloha mbola tsy hitan'izany e za mieritreritra fa masotsika reto ahitany lanitra misokatra io sy ny zanak'olona midina avy eo tena mino am'izany ravana malala tena inoko zany fa zao tsika zao tsika vely reto ahitan'izany tena inoko zany za tsy mino zany hoe mbola 10 taona zany mbola tsy isy azany Jesosy tonga zany raha mijery an'izao zavatra mitrango zao ohatriny tsy mampino anazy zany ary fotoana zao misy fotoana zay miresaka ao amin'ny groupe de somary latsaka kely mihitsy ny ranomaso hoe avy fotoana tsy fakita ntsony tsika reto e io avana tena ny Jesosy io e raha hitanareo mpitsangana eo amin'ny fitoerana masina zao ny fahavetavetan'ny fandravana anisan'ny fahavetavetan'ny fandravana amin'ireo fitoerana masina ny fanamasinana fanabadiny mitovy fananahana ao am-piangonana eo amin'ny alitara anisan'izay anisan'izay mijoro eo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana inona moa ny tena fahavetavetanana tonga fandravana ngeza indrindra tanàna anakefatra izay nidina ny afo sy ny solo faravany an-danitra de ny fahavetavetana tao a Sodoma sy Gomoro sy Adma ary Zeboima tanàna efatra inona vetavetan'ny fandravana io ny faratapony amin'ny fijangadjangana de ny fiarahan'ny olona mitovy fananahana ny fiarahan'ny olona amin'ny biby ianao mahita aminao e fantatrao nge zany e fa misy olona nge manao firaisana amin'ny biby e manambady biby e misy olona nge ravana miaraka amin'ny mivady amin'ny zazana terany e ary ny tena loza de zao ny fitondrana n'izany eo amin'ny fitoerana masina izay tokony eo amin'ny alitaran'i Jehova izay tokony anaterana zava-masina ry havana malala fa eo misy nitondrana ny fahavetavetana ny fandravana ary Jesosy niteny tamintsika noho ny fitiavany atsika de nanome atsika indisy be deabe Jesosy ary anisan'ny indisy ngeza be tokony ampitodika atsika io miaraka amin'ny zazakely marina zany tsiry amboaramena miaraka amin'ny zazakely nitovan'olona am'izao fotoana zao manao trafika natovan'olona misy olona mihinan'olona ry havana malala mety mbola mahita fahotana mihoatra noho izany ve ianao inona tsy ny fahotana mihoatra n'izany arozy Jesosy raha hitanareo mitsangareo am'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana mbola ratsy noho ny tamin'ny andro marina ny anabavy Marie Justine ratsy noho ny tamin'ny Sodoma sy Gomora ratsy noho ny fanompontsampy am'izany efa tesahana tsony tsika Madagasikara ny fifamonona ny fifandrafina sy ny sisa sy ny sisa fanompontsampy fijangajangana toy izay rehefa hitanareo de zao ny atao ho an'ny olona mieno zao zany zavatra atao rehefa hitatsika reo zany hoe rehefa hitatsika ny zavatra teneko zany ka mino efa nahitan'izany ianao mino efa nahitan'izany ianao hoe tonga teo amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana de zao ny atao tsy hoe mitomany tsy zany fa ny atao de fandraisana ndraikitra zay any Jodia na izy mandositra ny tendrombohatra izy zavatra hitranga ny eo a Jodia tendrombohatra ny akaiky indrindra ndana anaty tendrombohatra isy resaka fitsoahany eto zany ary zay ao tapitrano ao ka tsy hidina ntsony ao an-tranony ao ianao de andry mety any ianao ny alain'i Jesosy mety any no avy ny kalesy afo makanao ary izay any an-tsaha ao ka tsy verina ka ny lambany zany hoe zay any de andry
betsaka amitsika mantsy indray andro tantaraiky zavatra mampimenao indray andro zay a tam'izany zay nianatra ataon'ny akatso de zay rehefa mandray borsa de misotro maraina amparivany rehefa mandray an'iny équipement sy borsa iny tena fenona lasantsy ny tomobila de manao pointeraka akatso manao course amin'iny akatso iny midina any amin'ny agro de any efa misy fotoana latsaka tany anaty tambary tany ny tomobila de manao fandanim-bola tsy misy ohatrany de misotro labiera misotro toka misotro maraina amparivony andro mandra-palan'ny vola zao le havana malala mahavarina fa tsy hoe mahavarina moa zany e rehefa kelikely am'izay vola de misy fomba fataonay ohatry zao mandeha miditra am'ireny bara reny zay ny buvette ny akatso eny de zao le ataonay mikomandy zavatra be deaibe de rehefa mikomandy zavatra be deaibe de hitanao le tavoangy avy hinanana iny avy isotroana satria zay mikomandy an'le ery tokotany ny table de rehefa avy misotro eny zany ianao de mandalo eto amin'ny kesy anao mandoha vola de lasa ianao mandeha am'izay ny serveur débarrassé ny table de nenay aveny am'le finanana zay de asisiky mitondra kitapo be deaibe de le tavoangy rehetrarehetra reo asisiky any anaty kitapo de mody mandeha eo amin'ny kesy de tsy atao mikoritsana le anina satria le tavoangy reny midina ery amy buvette ery ambany ery ndray mbola mba famerim-bola na de atao lasantsody aza na isotrona manaraka indray de entina le tavoangy zay zany eninda zay mipiaraka tam'izany 5 lahy eo de le labiera laniny be deaibe de le tavoangy rehetrarehetra asisika zay vita de asisika atao anaty tapo de entina am'izay de mandeha moramora mandeha makeny amin'ny kesy mandeha vola tsy sa manao fa de mikoritsana zany satria mikolany tagnao de tsy azo atao zay na nafinaritra iny vola de lasa am'izay de mandeha mivoaka miaraka am'le kitapo be mivoaka mivavatra lasa mitsoka satria le serveur tsy maintsy ho avy aninona andeha hoe ry am'ilay akan'ilay isany niangalarina eny tavoangy fa ny tena nampime ozy ianao de zao misy namanay anakiray zay niaraka taminay ka izy manana briquet de zay fa lasa nitsoka be fa nitsoka niaraka tam'le tavoangy janony izy anaso aloha izy fa hoana adino any ny briquet kozy izy de ozy zay rehetra anao hijanona any le briquet fitsika rehefa lasa nitsoka ozy izy ino ozy izy briquet nomeny mamanay ana tamin'ny anniversaire tsy avelako any iny nefa zay fa miaraka am'le tavoangy be de fa lasa nitsoka janony ohatry zao mihitsy anao an'iny izy nitony tena ny grevy mihitsy izy tsy nanaiky zaho tsy maintsy briquet ako ino ozy izy avy tany mamanay iny za tsy maintsy very zany tsy maintsy veriny eo am'le toerana nangalarana tavoangy noho ny briquet anakiray loza nge zany ry havana malala loza nge zany aza mba mananamana nomen'olona briquet anniversaire fa miditra andro ianao tsy nanaiky izy tsy nanaiky andao hitsoka fa ao fa vidananay briquet aozy izy ko briquet tam'izany 500 de mahazo ary fa hividanana briquet nao sinina le izy de vidinao valeur sentimentale tany mamanay tiako be mamanay sady manomboka manao raha mastoka kefa mamy daholo briquet nome mamanay ve tsy manaiky zany andao fa vidanana briquet tsy mety fa ino mihitsy tany mamanay tiako be mamanay lozako nalaina le briquet nalaina le briquet de naverina tavoangy zapaty fa tsy azoko itsy retondrety nentiny tavoangy loza briquet ray lafa baraka ny 5 lahy enda mpangalatra tavoangy de teny aminao fa na inona valeur sentimentale anao amin'io trano io ao amin'io tanàna io rehefa ny atsaha ianao aza miverinao ho betsaka ny olona ho tavela ry havana fa fotoana efa fitsoahana noho ny zavatra anakiray zay tsy fony vadina fony zavatra atao Sodoma sy Gomora efa niteny Andriamanitra aza mitodika fa mandeha nareo fa horavaiko ny tanàna aza mitodika efa adaloha tanàna ero ny fananany tao Sodoma zay navelany tsy navimbina inona nge niala tao ianao nge ry havana eto am'ty zao tontolo zao ty eto am'ty Sodoma sy Gomora ty tsy avimbina ninine inona ny anakinanao ny fonao anakalozanao an'Andriamanitra eto am'ty tanàna ho rava ity afaka manan-javatra eto ianao fa aza takarinao an'Andriamanitra zany aza takarinao ny fandehananao any an-danitra zany ravana malala
jesosy miteny an'izany ho avy ny fotoana hitanao a tsy ho ela na de tsy tiatsika aza mandre an'izany za tena lahatra fa tsy ho ely tsika hoe tsy fankahita zany ntsony tsisy tso za hitanao zao orarana ny olona tsare tenin'andriamanitra ina kely ao ary raha mbola afaka mandre tenin'andriamanitra ianao am'izao fotoana zao de araroty fa ho avy ny fotoana tsy avela eny tenin'andriamanitra tsony ny olona satria tenin'andriamanitra sisany afaka ampahery ny olona tenin'andriamanitra sy afaka anova ny fiainany olona tenin'andriamanitra sy ny afaka ampijoro ny fiainany olona tenin'andriamanitra sy ny afaka nanasitrany ny olona fa tsy avela eno an'izany tsony ny olona ravana ho avy zany aty teny aminao androany teny mbola eo teny mbola eo aketinao araroty fa ho avy fotoana io ohatrany tamin'ny androny deuxième guerre mondiale ohatry ny fotoana any Corée du Nord am'izao any Corée du Nord ny miaramila ny fanjakana mandehandeha ny alatrano eny ka vao maheno anao mieno iran'izao tontolo zao raha vao tsy radio any zareo présidence ny fitondrana nona de tonga ianao de avoaka eo tokotany de tifina atao anatra ho an'ny olona ho avy ny fotoana aoriana kely ao zao contenay zao hitanareo mitory teny mbola kalalahany zao tsy hisy intsony zao sahako miteny anao an'izany ary tena teneniko anao fa tena hitombony zany ry havana malala tena ho avy zany fa za te teny aminao ho avy zany fotoana zany tsy afaka tsony ianao tsy andre itsony ianao ary naiza toerana misy anao tsy mifampitady tsony tsika vany aiza mory zareo aiza ny enina fa samy mitsoka zany ny andraisantsika hery am'izao fa ny hery azonao am'izao mandra-pahatonga ny zany manao chargé be eo zay anabavy Marie Justine chargé be mihitsy ianao de feno fa avy fotoana samy mamonjy ny tena mety hitanao eto foana zao fandaranao zao mbola ataon'olona mety tsy henon'ny olona fa ho avy koa fotoana aorianao hitatavan'olona tenin'andriamanitra tsy ahita tsony tsy ahita angetahetany olona ho ny tenin'andriamanitra fa tsy ahita ntsony te andre feo an'andriamanitra fa tsy andre tsony ifampitedavana am'izany aizany misy toriteny fa tsisy itsony nary zareo sena mody mitoriteny le fanjakana tokana le fivavahana tokana de are toriteny any anao fa efa toriteny zareo ka tsy mahenao an'izany tsy henonao tsony zany fitorinanao am'izany fotoana zany misy olona miteny fa misy alelahy iny bedibedy anay foana fa tsy hahenao an'izany tsony ianao orinao e asena hivavaka amina sary vongana ianao sisa zay hivavaka am'izao rehetrarehetra hivavaka amin'olombelona fa teny mbola hitanao zany de araroty ho avy fotoana hoy Jesosy samy mandeha zao revana marano ny zavatra mahafinaritra nefa de zao misy zavatra hiaretatsika ao anatin'izany miverina am'le teny teo entinao anaty afo ny afo a ny volamena rehefa ho tsara tefy izy zay de natao anaty mamay alleloia eto a de misy olona tian'andriamanitra hijoro tahaka ny volamena voazatoetra ary amin'io andro io izany andro zany no ilana n'ilay nijorotsika tamin'ny afo androany fa ny olona voazatoetra ry havana malala na tsy tonga ao a Jerosalema tsony ary izy fa avy tao jody izy tsy makany a Jerosalema tonga de any atendrombohatra rehefa nirehatra izy tao jody hirehatra izy any atendrombohatra tian'andriamanitra izy tao atapo-trano na tsy midina ao an-trano izy tian'andriamanitra ninninona zavatra dino any an-tanàna any an-tsay izy mahita fanatrian'andriamanitra zany olona voazatoetra ry havana amen za ty teny amitsika rehetrarehetra androany zavatra mahafinaritra de zao io fizahany-toetra io zavatra mitrango io zavatra rehetrrehetra iainana io de volazany tenin'andriamanitra ho afoezina ny atao hoe ho afoezina de zao raha 5 taona Abrahama vao nahazo zanaka isika reto tsy tafajoro an'izany ry havana malala hoe tsika ve ihany valom-bavaka 5 taona tsy vitatsika olombelona am'izao zany fa efa no afoezina misy amitsika ry herinandro tsy mahazo valom-bavaka ray volana de efa mitady verin-dalana aiza zay 5 taona ny Abrahama aiza zay 7 taona any Davida ry havana aiza zay 13 taona ny aretan'ny Josefa ry havana
fa zany tsisy amintsika miandro valimbavaka tena mbe 10 taona zany ntsony zao tsisy amintsika miandro vavaka 10 taona satria fantatr'Andriamanitra fa tsy zakatsika zany de ho afoezina na de tsy tanteraka arsika de ampianarin'Andriamanitra farak'izay de ho afoezina ary zavatra iainan'io koa de tsotra ho afoezin'Andriamanitra tsika zany tsy tokony atahotra ianao za mieritreritra hoe ho faty hiaritra an'izany tsika na ho reraka iandry an' Jesosy tsy reraka satria zao tsika sady mena hery no hoeziny zany zavatra zany ho afoeziny zany ho ten'Andriamanitra noho ny olom-boafidy ho afoeziny zany halleloia satria raha tsy nafoeziny zany de tsy misy olombonjena raha tsika reto no avy ny fanenjena kelikely ao ka 5 taona tsika ho enjehany foana tsy voavonjitsika tsy maintsy miembotritsika misy an'io mariky ny biby ity zay tsy ho teneniko tsony satria tamin'ny herintaona ny teny an'izany foana tsy ho teneniko eto lay anaran'lay izy fa tsy tiako ho bloquena ny compte Facebook fa misy le mariky ny biby ity zay ezahana apetaka amin'ny olona rehetrarehetra am'izao ka zay tsy misy an'io tsy mahazo vidy tsy mahazo vatra tsy mahazo mandeha voyage tsy mahazo manao ninninina petsaka amintsika malagasy ravana no lasa roboka am'izany de rehareo nanao an'io zavatra io fa mba fantatra moa ny zavatra ambadika io ravana manana fantatra moa ny zavatra ambadika io zavatra ezahana zaraina apetaka amin'ny olona rehetrarehetra io na io famononanao eno eo na io famononanao tsikelikely fa indrindrindrindra famonona ny fanahinao io de maty mandrakizay anao raha misy an'io aza ataonao rehare manao an'io fa za mbola verikany za tsy hanao an'io io fanafana io za sy ny akonako tsy manao an'io mandrakizay satria zay ho any an-danitra mariky io mariky ny biby io herintaona zao any torenareo an'izany ary tsy mitsahatra amin'ny tendry fa mahavarina lasa rehare zao am'izao fotoana zao hoe za nanao an'le izy za nanao an'le izy ryavana raha mbola azonao ataony miaino aza manao an'io ianao fa very mandrakizay ianao raha manao an'io hoy zany hoe inona zany ny solution manana solution za ka ny olona efa maty za manana solution tsara noho io ka Jesosy ryavana famarinana ryavana halleloia de maherezy ianao nafeziny ny olom-bofidy iza ny olom-bofidy ianao za tsy avelan'Andriamanitra izaka ny tsy zakatsika zany tsika ekeko fa misy zavatra heretatsika ao arina kely ao fa ho afoeziny zany samy mahery fa Andriamanitra tsy mamono fa mamelona Andriamanitra tsy mafoy anao tsy havitan'io zany halleloia fa Andriamanitra hiaro anao nisy fotoana rehefa maty Jesosy de i Petera sy ny mpianany ny afiny vo maty mihitsy Jesosy any amin'ny janao toko 20:9 ary rehefa rivan'ny andro voalohany tamin'ny herinandro raha voarindrina varavarana ny angonina ny mpianatra noho ny fatahorany jiosy de tonga Jesosy ka nitsangana teo voany tamin'io mpianatra vo maty Jesosy de natahotra am'izay mpianatra tsisy mpiaro tsony de natahotra am'izay ny mpianatra hoe vonono ny jiosy tsika androany tsisy tsony ny mpiaro ho amin'ny fotoana iverina amin'ny tantara io tsika hidy amatrano daholo tsisy tsony zany hoe live tsisy tsony zany hoe ty fandarana atao na ny contenaire am'izany mety vonoana fa fanay zany satria miafina ka nitahotra jiosy eo foana fa za mbola teny anao androany amin'ny fotoana nampatahotra andro Petera mihitsy nijoro teo ampovoany Jesosy de niteny hoe fiadanana ho anareo mijoroa ianao Jesosy tsy mamela atsika rery zany ijoro ampovoantsika ane Jesosy am'izany ninninna andro mahory atsika ninninna zavatra mampilalova atsika tsy matahotra tsika satria zao fantatritsika fa Jesosy nijoro teo ampovoan'ny mpianatra nanonona fiadanana ao izy tsy joro ampovoanao anonona fiadanana ny anjarako de tsotra ndao hijoro tsika ndao hijoro andao isan'ny ray apatelony any tanan'Andriamanitra haza monimonna haza miemotra raha sendra mandalo afo fisedrana ianao fa fitiavan'Andriamanitra anao satria tian'Andriamanitra hijoro ianao am'lay ady lehibe hidiranao ny lanitra zay tsy hidirana zay tsy madio mahereza daholo tsika hotahin'Andriamanitra za matoky sy mino fa vorainao zay afatra zay ndao tsika hivavaka ndao tsika hiteny tompo androany rehefa tsisy an'ireo roa tokony zay fa ray apatelo noentinao amin'ny tananao de zay matoky anao ino fa vorainao ny afatra teto ary hivavaka tsika am'izao fotoana zao Jesosy sotranao zay makasitraka tompo ny amin'ny fitantananao
misaotra Jesosy fa matoky sy mino aho fa ianao mitantana, ianao momba anay, ianao mikarakara anay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitantananao, ny amin'ny fitahina soa. Matoky aho Jesosy malara fa voarainay tsirairay avy izany afatra izany androany fa tena tianay tokoa ianao ary mampiomana anay ianao amin'izao andro farany izao. Mampiomana anay ianao Jesosy ny amin'izany andro dia izany andro zany ho avian'ny fanenjehana tompo ary tsy ho ely zany fa efa amin'izao fotoana izao efa miaina an'izany zay tsirairay avy rehetra Jesosy ko androany Jesosy ampaherezo izahay, ampaherezo ny tsirairay avy, ampaherezo fa tsy manana afa-tsy ianao. Ampianaro anay Andriamanitra, ampianaro anay isan'andro izany mivonona andro aman'alina ny amin'ny fampianarana Jehovah Andriamanitra. Ampianaro anay isan'andro isan'andro Jehovah Andriamanitra, hivonona izahay fa tsy ho mora ho an'ny olona tsy nivonona ny zavatra izay ho atrehanao aoriana kely ao. Ny amin'izao dia fisaoranay anao Jehovah Andriamanitra, ny arovanao anay, ny arovanao anay tsirairay avy. Indreto izay mbola velonaina Jehovah Andriamanitra, indreto izay mbola velonaina Jehovah Andriamanitra, tsisy ringana, mbola mifankahita eto izahay. Ary mitondram-bavaka ny fianakaviana ireo akaiky anay Jehovah Andriamanitra mba ho tahinao, mba ho vimbininao. Fangio ireo Jehovah Andriamanitra, raha mbola misy azonao atao Jehovah Andriamanitra dia omeo azy ny finoana izay nomenao anay ary samby ho tahinao entinao eny an-tananay zahay Jehovah Andriamanitra dia hitianao, dia hiandry anao, dia handeha amin'ny fatahorana anao. Misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fitahinao, misaotra Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fitantananao. Ankehitriny Jehovah Andriamanitra, halleluia, dia mametraka izahay Jehovah Andriamanitra ny fiainanay, ny fiainam-panomponay eto aminao Jehovah Andriamanitra. Aza dinonao Jehovah Andriamanitra, aza dinonao fa manam-potoana aminao zay ho any an-danitra izahay, hijoro izahay ho afona ity tany ity fa zay ho any an-danitra zay. Zay rehetra mbola tsy mety aminao Jehovah Andriamanitra dia sorotso ety aminay. Tsy maninona raha diovina izahay, tsy maninona raha hampiomanina izahay, fa izany olona avy any jodio any tendrombohitra zany mila olona mahery zany. Izany olona tsy mivelona any tokantrano zany tsoa fa any an-tsaha olona mahery zany. Avelanay ny lambanay tokantrano any, avelanay izay zavatra rehetra tombotsao tontolo izao ity fa izakazaka ao tendrombohitra masina izay. Saotra Jehovah Andriamanitra, mehoery zay, mehoery ny tsirairay avy, ampijoroy. Fotoana izao mbola nangonanao Andriamanitra, mbola nangona zay anao ianao Andriamanitra, aza mbola atsahatra Andriamanitra ny famonjenao, aza mbola atsahatra ny fiantsoanao. Raha misy olona eto Jehovah Andriamanitra manaraka izao fandarana izao dia angatahako Jehovah Andriamanitra mba hiovy zany olona zany raha mbola misy zavatra tsy mety atao. Hiala amin'ny ratsy fanao, hivonona ny anadino ity izao tontolo izao ity. Saotra Jehovah Andriamanitra, tena ny aja saotra sy mivonahitra ho anao. Matoky fa zay rehetra tonga teto androany fa nanao masina hikasika zany olona izany, nivozany afafy fa nanao masina hanondraka an'izany amoa avy zato eny eo anay tsirairay avy. Misaotra Jesosy, halleluia, amen. Ny ataontsika ty raha mahafinaritra be ty amaranantsika ny fotoana androany omaniny mandrakizay anao ry havana malala, omaniny mandrakizay, halleluia. Magaga maomena loatra ny zava-mitranga miseho marobe
loatra reo olona miantso evonjeo mitarana taraina ny olona matahotra mafy ny olona sao teo faty tsy fantany maty na hoe laoainga tsy maintsy ho tongy ilay nadatonao tsy maintsy ho famila mio manjasy anao alleluia Madara maonena loatra ny zava-mitranga miseho marobe dafa oatra ireo soatrana rehetra tafakasitrana zay koa makasika anareo ny eno matahotra mafisaoa sanefa ely sady ho faty tsy fantany maty na hoelana oaingana de tsy maintsy ho tongy ilay daty alleluia tsy hoe mitsonlay fotoana ifarany zao rehetr'izao jesosy mana sy ny andena foana mila miambiny zay tsy maintsy ho tsarany sosiana Mana eno amin'ny andriamanitsika serana mielina ihany mbola tsy tara faveriko inay omano any mandrakizay omano ny mandrakizay Filai paradisa tsy vina nefa tsy laraina mampalahelo avana tsy vidina nefa tsarahina de padokateya sy nyavonampo raha tsy fanay manopovola tsy arena alleluia Sì, ne facciamo una leonzani. Sempre na fona, ci vuoi ciucciare, ciucciare. Fada nuova na yani nita, mi sera na mieli na ya. Una città famiglia. Una stare noi. Buone a te la buona mananza. Una città famiglia. Una stare noi. Ci vedi giù nel futuro. Una città Alleluia. Socia Jesus. Socia Jesus. Mbola tsy tara ianao. Izany toroteny zany tsy hoe natokana ho an'ny olona efa mpivavaka hatramin'izay nenany. Ary miteny anao androany fa tsy mbola tara ianao. Na androany azy ianao vao nandre momban'izany, toy izany hoe sao de tara, tsy tara ianao raha mandray fanapa-kevitra androany. Nisy jiolahy anankiray teo ambony hazo fijaliana tsy tara. Fa nandray fanapa-kevitra teo amin'ny fotoanany. Tsy tompony hampitso sika. Zao ny fantatrao. Mbola velona ianao, manoratena. Tendrontsika ho any an-danitra. Ndao no manano mandrakizay, tianao Jesosy. Misaotra anao hatreny hatramin'ny farany a. Raha mbola tsy tokony amin'ny raha lanitra Jesosy dia eo neto indray tsika raha pitso alina amin'ny 7 ora ao amin'ny fandarana. Aza dia fa raha alina tsika dia miaraka amin'ny anabavintsika Selina ao anatin'ny intercession en direct. Miaraka amin'ny anabavy Selina sy ny ekipa eto amin'ny groupe izay maharesy atao amin'ny fandarana raha mika izao. Raha alina amin'ny 7 ora eo neto tsika. Raha pitso koa amin'ny 7 ora alina dia araka eto rehetra anatin'ny vavaka fiambenana. Dia samy hitahin'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany nefany a dia tsy adino miteny aminao fa afaka miaraka eto foana tsika
mbola enonao foana zao fandaharana zao a raha miditra amin'ny site web any Aki radio ianao www.andramakaizao.com www.andramakaizao.com ahafahanao miona mieno andre tenin'Andriamanitra sy hira miainga avy eto Frantsa renesinao maneran-tany a dia isaky ny adiny teny misy ny toriteny amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny folo rala raha pitso amin'ny fito maraina renao zao fandaharana toriteny zao raha pitso amin'ny folo indray a dia mandeha ny toriteny omaly a samy tahin'Andriamanitra faly anaraka taminao teto a voninahitra ho an'Andriamanitra rery any a halleluja amen